faly miarahaba antsika rehetra dia mankasitraka antsika tonga amin'izao fotoana ny fanomezana izao zany hanao ny conférence débat izay manana ny izay manodidina ny thématique hoe être un jeune défenseur des droits humains, défis et perspectives. Androany moa zany andro iraisam-pirenena ho fankalazana ny zon'olombelona, izay no antony karakaran'ny avoria an'ity etsika androany ity. Dia mankasitraka antsika tonga ho hanomboantsika ny etsika androany zany ho fanokafana dia manasa-panajana ny coordonnatrice ny avoria Arnelle Rakotobe hanao ny teny fanolorana. Misaotra betsaka an'aly dia miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ity fotoana ity, miarahaba ihany koa nahatratra izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona izao. Voalohanteny angambany dia hanazava kely vetivety aminareo hoe inona moa ilay avoria. Ny avoria dia etsika iray hitambarana fikambanana maromaro ao amin'ny firaisamonim-pirenena zany, indrindra ireo misehatra amin'ny resaka fanjakana tsara tantana ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly. Misy fikambanana eo amin'ny valo eo izy araka ny hitanareo eto amin'ity pop-up ity dia ny Transparency International Initiative Madagascar, ONG Ivorary, M6 Tata, ONG Tolotso, CNFM, Iltsera, Safidy ary ny mouvement Roy. Ny tanjona moa zany amin'ny hoe maha-séminaire an'izay dia mba ahafahany ireo fikambanana ireo mifanakalo-hevitra ihany koa, mampiaraka ireo hetsika rehetrarehetra zany amin'ny resaka AETAC zany mba ahafahana manatsaratsara kokoa moa zany ny fiarahamonina indrindra ny zava-misy eto Madagasikara. Ny hetsika izay ataontsika androany dia ao anatin'io séminaire io no hanaovana anazy. Misy thématique iray izay ao anatin'ny séminaire dia ny fanamafisana ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona zany sy ireo mpampaneny lakolosy, dia izay indrindra zany no antony ivorintsika eto an'io amin'ity dinidinika ity. Dia faly ny tenako moa zany mahita tanora toa anareo na dia sabotsy ary ny andro, ratsiratsy ny andro mangatsika dia tonga eto hiresadresaka momba an'ilay thématique teo hoe ny tanora hoe mpiaro ny zon'olombelona zany. Inona moa ny atao hoe mpiaro ny zon'olombelona dia araky ny déclaration des Nations Unies dia ny atao hoe mpiaro ny zon'olombelona, défenseur des droits humains dia mety hoe olon-tsotra, olona anankiray na miara-miasa amin'ny tenany manokana izy na miara-miasa amin'ny olon-kafa zany ka te hampiroborobo ny fampanajana ny zon'olombelona na ihany koa izy te hitoroka ireo mety hoe violation na droits humains, ireo zavatra hita zany ka tsy mifanaraka amin'izay zon'olombelona izay. Dia isika rehetra ireo zany afaka hoe mpiaro ny zon'olombelona daholo ary mpisintona lakolosy eny amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika. Sarotra dia sarotra ny zavatra iainany mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara raha tsy ilaza fotsiny raha maharaka vaovao nareo ny zavatra nahazo ny directeur exécutif ny Transparency International sy ny président conseil d'administration zany izay nanaovana fahenenjehana noho ny dénonciation izay nataony mahakasika ny resaka letchi ny teto Madagasikara zany. Dia izay indrindra no antony anaovany ny fiarahamonim-pirenena zany AETAC plaidoyer mba ahafahana mampandany ilay lalàna volavolan-dalàna izay efa eo anivon'ny Assemblée nationale zany mba ahafahana mampandany io lalàna io, ahafahana miaro bebe kokoa zany ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpampaneny lakolosy. Dia inoko fa izao fifanakalozana ataontsika eto izao dia efa dingana manamafy izay AETAC izay ho atao izay ary isika rehetra izay eto ireo zany dia mba ho isan'ny hiaraka hitaky amin'ireo solombavambahoaka ireo ny fampandaniana ny lalàna.
dia alohan'ny amaranako ny teny koa angamba dia te hampaherantsika fotsiny indrindra isika tanora mba hoe tanora ho tompon'andraikitra misy an'izay fomba filaza izay hoe inona moa ny atao hoe citoyen actif misy aminareo reto ve membre ny JCI na ohatrany hoe ny citoyen actif araka ny définition ny JCI dia hoe c'est un citoyen ordinaire animé d'un désir extraordinaire d'apporter un changement positif dans leur communauté. Dia na izao zavatra ataontsika izao fotsiny arany amin'ny fahalinana amin'ny resaka fifanakalozana dia efa manambara fa citoyen actif iretintsika rehetrarehetra ary araka ny teny Albert Einstein dia hoe le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui regardent sans rien faire. Dia mino aho zany fa isika tanora izay eto manatrika izao ady-hevitra izao dia mba tena ho citoyen actif koa mba vonona hitoroka ireo tsy fampananjana ny zon'olombelona eny amin'ny sehatra rehetrarehetra misy azy ireo ka ampiroborobo ihany koa izany fampanajana izany. Dia amaranako ny teny koa dia manome fisaorana ho an'ireo partenaires techniques et financiers izay na tonga izao etsika izao dia tsy iza fa ny ambassade de France, ny délégation ny Union européenne ary ny fanaingy dia manatitra ny fisaorana ihany koa ho an'ny équipe en transparency internationale, ny équipe ny ONG Ivorary sy ireo fikambanana hafa membre ny comité de coordination any avoria amin'ny fikarakarana sy ny fanatotosana izao etsika izao. Misaotra ihany koa ireo intervenant izay andre anjara amin'ny fizarana eto ary fisaorana antsika rehetrarehetra izay tonga manatrika ity lahadinika sy fizarana ity dia misaotra betsaka tompoko. Eny ary mankasitraka ny Arnelle antsika tamin'izay teny fanokafana izay ho azavaiko antsika tsotsotra hoe ohatrany ahoana ny programme antsika moa zany androany. Mialoha ny dirantsika zany amin'ny resadresaka dia misy vidéo de sensibilisation et de plaidoyer izay noman'ny Transparency Internationale moa zany izy io ho diffusena androany. Dia hijery kely an'izay vidéo izay tsika mety mba hoe koa hoe introduction kely ny amin'ny contexte izay misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Dia efa niresahana tamin'ny lehilahy teny teo moa ilay izy hoe ohatran'izao ny zavatra misy eto Madagasikara zany ny fanenjehana ireo olona mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakilosy misy ihany koa ny lalàna izay efa tafiditra ny anivon'ny anteny miram-pirenena dia anatin'ny etsika adisisika moa zany ho fampandehanan'io lalàna io ihany koa izao etsika ataontsika androany izao. Ao aorianan'izay dia hiditra ny amin'ny resadresaka izay iarahantsika zany amin'ireo intervenant izay tanora daholo izay activiste mpiaro ny zon'olombelona eto amintsika iresadresaka ao tsika hoe mety ohatrohatry ny ahoana no atao hoe mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara, mety inona ny sedra, mety inona ny olana, mety inona kosa nefa ny fanatsarana mba hanatsara n'izany tontolon'ny activisme eto Madagasikara zany. Amin'ny farantsika dia hanao échange kely, mety hoe misy manana fanontaniana, mety hoe misy manana fanatsarana sosikevitra, mety hoe misy te hitantarany expérience any ihany koa dia raisitsika tanandroa daholo izay zavatra rehetra izay ary amin'ny farany koa moantsika zany dia hanao synthèse kely ny zavatra izay hitantsika teto dia hamarana an'izao etsika izao. Dia manasa antsika raha hijery an'ilay vidéo dia manentana ihany koa sahady ny izaran'io vidéo io rehefa diffusé eny amin'ny réseaux sociaux ilay izy satria androany 10 décembre andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona zany no nisafidianay diffusenan'izy io voalohany ao anatin'izao etsika karakaraina anio izao. Anisan'izao fototra ny fahafahana maneho hevitra tsapa ankehitriny fa tsy maneho hevitra ny olom-pirenena no fahitany ny tranga mahazo ireo olom-bitsy sahy maneho hevitra mahakasika ny zavatra tsy rariny sy ny tsy fanarahan-dalàna misy. Mpisintana lakiloso no azo isokajiana ireo olona ny safidiny hanaitra ny fiarahamonina manoloana ny loza mananontany na ny tsy fanarahan-dalàna izay manembatsembana ny tombontsoany daholo be. Amin'ny fomba madio arahana pirofo, an-tsitrapo, tsy mifangaro resaka politika ary tsy hitadiavana tambiny no hanaovany izany. Araka ny fanambarana izay nataon'ny firenena mikambana ny valomartsa 7/7/2009 mahakasika ny mpiaro ny zon'olombelona dia mananjony tsirairay na izy samirery na mivondrana anaty fikambanany hiaro, hitaky sy hampanjaka ny zon'olombelona.
Mpiaro ny zon'olombelona misintona lakilosy ary ny olon-drehetra dia afaka manao izany raha mahafiana ireo fitsipika voalaza teo aloha. Fitorohana tranga-mampiahana mampidi-doza ho an'ny daholobe eo amin'ny sehatry ny asa no hiavian'ny teny hoe mpisintona lakilosy raha ny fivoaran'ny lalàna maneran-tany no jerena toy ny loi Sapin 2 izay novolavolaina tao Frantsa. Ny sehatra asa rehetra dia azo isintomana lakilosy hanaovana fanairana avokoa, tafiditra ao anatin'izany ny resaka fitsaboana, fanabeazana, ady amin'ny kolikoly, tontolo iainana sy ny sisa. Raha misy tranga iray izay manembatsembana ny tombontsoan'ny daholobe, ireto ny singa fototra mamaritra fa mpisintana lakilosy na mpiaro ny zon'olombelona ny olona iray. Ny fitorohana sitrapo amin'ny fomba madio, ny tsy fitadiavana tambiny, ny fitorohana misy pirofo ary tsy misy ambadika politika. Rehefa naka ny hevitry ny olom-pirenena izahay dia samy manana ny heviny ireto olona tafaresaka taminay. Midika le misintona lakilosy inga ohatra ny hoe mpanakorotana. Zay zao ny dikan'izay amina. Fanairana le izy zany mamoaka vaovao maro-potitra izy. Satria tsy voatery ny mpisintona lakilosy tsy voatery vaovao tsy marina foana ny ataony fa manaitra ny fitondram-panjakana koa izy mba ndraidraikitra. Misintona lakilosy misy zavatra ataon'ny olona tsy mety zany dia izay no mahatonga ny olona misintona lakilosy. Le tia fiarahamonina amin'ny ankapobeny fahafantarana an'ilay izy ohatrany hoe zavatra ratsy foana manakorotana na hoe mitondra tsy filaminana eo amin'ny mpiarabelona. Dia nefa raha fahafantarako azy manokana zavatra tsara ilay izy satria zavatra hita hoe ratsy dia tiany hatsaraina dia izay no tenenana. Tsy eto Madagasikara ihany no misidra olana ireo mpisintana lakilosy. Tranga iray azo resana ny nahazo an'ny Navi Malila sy Grady Coco mpiasan'ny Afriland First Bank tany Congo. Nitoroka famitsim-bola izay nataon'ny indostria mpitrandraka antsoina hoe Gangertler izy ireo ny taona 2014. Taorian'izany dia niara-ny fandrahonana lalandava ireto mpisintana lakilosy ireto ka nahatonga azy ireo mifindra monina ny Eropa ankehitriny. Voalaza moa fa voaheloka ho faty izy ireo araka ny didiny voaka tany Congo na dia mbola tsy ahitana pirofo izany hatreto. Ny indostria Gangertler izay voasazan'ny États-Unis teo aloha kosa dia nahazo fanamaivanantsy. Ramasomana Ravinambinina ny anarako, 3 taona, personne responsable des marchés publics atao amin'ny centrale ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka. Nisy fraude zany tao amin'ny dossier kirakiraiko teo amin'ny passation an'ny travaux de construction de centre de transplantation rénale ery Andodapenaka. Dossier pirate no lasa tafiditra amin'ny dossier mpanjakana satria olona tsy concurrent dem-boalohany akory zany no lasa namorona dossier teny mpandehanana teny. Rehefa tsy nahafapoana ny resaka en interne atao amin'ny fanjakana zany hoe ministère fahasalamana sy ministère finance dia nanantona ny zareo tany amin'ny transparency internationale teny an zareo ny zava-misy zany ny tranga rehetrarehetra atao amin'ny passation de marché hitako io nandritra ny fotoana ny esahako tao nanomboka ny 2024. Dia tamin'izay fotoana izay no namoahako horonantsary le 15 avril 2020 tamin'ny YouTube. Rehefa mivoaka ny horonantsary izay nataoko moa zany teny amin'ny tambazotra sosialy dia fitoriana indray no azoko. Milazaina fa nanao diffamation, tsy haiko milaza azy amin'ny teny gasy moa zany fa izay no ambangivanginy dia hoe atteinte à la sûreté de l'État. Niakatra conseil de discipline ny 6 avril 2021 teo tany amin'ny ministère misahana ny asa-mpanjakana. Mandrakity ny androany tsy niverina ny asa fa mbola tsy haiko hoe aiza ho aiza ny dossier momba. Efa 2 taona latsaka aza zany tsy nandray karama nefa olona mamailimbady aman-janaka. Be da be ny hitako hoe tombontsoa an'ilay izy zany, tombontsoa iombonana aloha zany, iombonany rehetrarehetra ho an'ny firenena aloha zany no tena mipetraka amin'io fandaninana io lalàna io. Miaro ihany koa ireo mpijoro zany hoe ireo tsy hoe izay olona rehetrarehetra miteny akory fa izay olona manana pirofo sy mijoro amin'ny sehatra misy azy zany dia hitako hoe tsara raha mihetsiketsika ireo solombavam-bahoaka zany amin'ny fampandaninan'io lalàna io.
Nampidiriny député-ny Anandriambelosao teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny 12 oktobra 2024 ny tolo-dalàna mahakasika ny mpiaro ny zon'olombelona mba ho tiniana. Ka entanina ireo parlementaira sy tompona andraikitra ara-panjakana rehetra mba handinika, anohana sy handany io lalàna io ahafahana mamaritra ny andraikitry ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakolosy, ahafahana miaro azy ireo amin'izay atsojay mety ahazo azy ka hitondra filaminana eto amin'ny firenentsika. Io lalàna io dia amen'ny fitsipika sasany efa misy toy ny lalàna 420 tsipika 420 miady amin'ny kolikoly izay tsapa fa mbola marivy ihany. Misy ihany koa ny fanambaran'izay nataon'ny Whistleblowing International sy ny National Whistleblower Center tao Pays-Bas niaraka amin'ny 30 Mey 2024 mahakasika ny mpisintona lakolosy manokana. Manamafy io fanambarana io fa zo no mitoroka sy maneho hevitra ary tsy ilana taratasy fanamarinana ny mahampiaro zo na mpisintona lakolosy ny olona iray. Koa entanina mpitondra fanjakana no milanja io fanambarana io izay tsy mivoana amin'ny ezaka izay efa natao. Aroviny mpiaro zo. Eny ary mankasitraka ny ekipa teknika nandefa ny vidéo a. Nanahoana ny fahitanareo an'ilay vidéo? Ie, dia manasa antsika rehetrarehetra hanaparitaka an'iny vidéo iny rehefa diffusé ilay izy a. Tato moa zany araka ny teneniko teo no diffusena an'ilay izy voalohany indrindra mba ho fankalazana ny journée internationale en droits humains izay androany. Raha fitinana kely ny vidéo iny a dia miresaka ao ny famaritana ny atao hoe mpisintona lakolosy na hoe lanceur d'alerte moa amin'ny teny frantsay. Ao ny ahitantsika ny singa zany hoe ny critère vitsivitsy izay milaza hoe mety ohatrohatry ny ahoana zany atao hoe mpisintona lakolosy zany. Tao ihany koa ny ahitantsika tranga tany ivelany tany Congo moa ilay izy teo raha nanarakintsika hoe ohatran'izay zany ilay tranga ny atao hoe mpisintona lakolosy tany a. Dia nisy ihany koa teo a tranga teto Madagasikara izay mety efa fantatsika ihany koa fa iny moa zany ny ataontsika hoe résumé ny angambany ahitantsika hoe ohatry ny ahoana no mety fanenjehana ny antso-jay sy ny zavatra mety mahazo zany olona mpisintona lakolosy zany. Farany dia hitantsika teo hoe inona daholo ny zavatra efa manosika Madagasikara tokony handany an'ilay lalàna sy ny zavatra mety ilana an'ilay lalàna ihany koa ny tombontsoan'ilay lalàna. Dia ny teny izy teo hoe miaro an'ilay olona mpijoro hoe ilay mpijoro manana profo manana antony hoe hiaro ny zony daholo be sy ny ohatran'izay izay zany mety hoe ilana an'ilay lalàna. Nanao ihany koa teo antso avo ho an'ny mpitondra fanjakana mba handany an'io lalàna io. Raha fitopitiana dia izay no resahan'ny ilay vidéo teo izay fohifohy sy lavalava ihany moa izy teo fa ny antenana dia hoe misy voaray atsika ary voaray an'ny izay olona hijery ary indrindra moa voaray amin'ny mpitondra fanjakana mba hahafahantsika manova zavatra. Zao tsika ny dia hiditra amin'ny resadresaka izany hoe ilay conférence débat izay raha tsika amin'ny jeune défenseur des droits humains na hoe tanora mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara izay isaorana sahady nanaiky hanatanteraka an'izao hetsika izao. Anankitelo izy ireo ho atsoko hiakatra ety ambony ety zany iresadresaka hiaraka amintsika. Voalohany Monsieur Djouar Carole Ramanamseta izay coordonnateur ny Observatoire national des droits humains province Antananarivo. Manasa anao hiakatra ety aloha ety akatoerana. Eo ihany koa Madame Fitiavana Benarson, membre du comité du pilotage en projet Tsofo izy ary membre an'ny Youth and Citizen for Integrity izany hoe ny OCA avy amin'ny Transparency Internationale. Afarany kosa Monsieur Andriana Ramanantoine izay gagnant an'ny concours d'art oratoire moa zany izay norganiseny avoria tamin'ny volana lasa teo ary ihany koa conseiller izy eo anivon'ny Rariaro Irose Analamanga. Dia mankasitraka anareo telomenada moa zany nanaiky ny antsonay namaly ny antsonay hitafatafa hiaraka aminay moa zany amin'ity androany ity. Dia iresadresaka moa zany tsika manodidina ny atao hoe mpiaro ny zon'olombelona sy ny mety ilana an'izany ihany koa eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly
etsy andanin'izany ihany koa mety hoe inona ny olana sy ny ataontsika hoe défi moa izy amin'ny teny frantsay sy ny perspektiva mety hoe mba ho fanatsarana ihany koa ny tontolon'ny aktivisme eto Madagasikara. Tsy azo adinoina ihany koa nefa fa nanomboka omaly 6 décembre dia nanomboka ny fankalazana ny 20 taonan'ny convention des Nations Unies contre la corruption. Madagasikara dia niadere tamin'io convention io, izany hoe efa mpandray anjara amin'io convention io ary tokony hanatanteraka n'io convention io zany eto amintsika. Dia tsy azo adinoina izay dia ho resadresantsika eto ihany koa hoe mety manahoana ny fandrosoan'i Madagasikara mahakasika an'izay zavatra izay hoe aiza ho aiza zany tsika izao amin'izany resaka ady amin'ny kolikoly izany, aiza ho aiza tsika izao amin'ny resaka fiarovana ny zon'olombelona sy ny mpiaro ny zon'olombelona ary ny mpisintona lakolosy. Dia mankasitraka antsika sahady ihany koa endrika ny resadresaka miaraka amin'izareo tsika manasa antsika hifantoka dia avy eo tsika ny manam-potoana hiresadresana ihany koa hifampizarana mahakasika resadresaka izay atao eto fa ihany koa mahakasika an'ilay horonan-tsary izay nijerentsika teo. Eny ary dia misaotra anareo telo menada moa zany tonga anio efa niteneniko teo hoe inona daholo ny resadresaka ho resantsika fa voalohany indrindra moa zany dia mba mangataka anareo aloha voalohany indrindra mba ise présenter zany hoe iza moa nareo avy aiza moa nareo mety hoe inona koa no asa ataonareo anatin'izany resaka hoe fiarovana ny zon'olombelona izany. Dia asesitsika avy ato angamba makany dia misy micro anankiray itsy ambany itsy afaka apitapitantsika. Ya miarabantsika rehetra izay tonga etona raha Manantoana Andrianena no anarako Ranino Fiantsoana, mpianatra lalàna eo anivon'ny faculté de droit et sciences politiques eto amin'ny université Antananarivo ary mpitolona ho an'ny zon'olombelona mandray anjara eo amin'ny sehatra maro amin'ny fiarahamonim-pirenena. Raha sy teny fotsiny hoe mpanolontsaina eo anivon'ny Rariaro Rosa Analamanga izay tambazotrana mpiaro ny zon'olombelona teraky ny tetikasa Rariaro Mada. Ihany koa secrétaire général ny ny vondrona ny tontoloko, secrétaire général ny ONG Odima, assistant de projet au nivon'ny ONG C4C Réseau Men Engage Madagascar ary mpikambana sy mpandray anjara eo anivon'ny mouvement jeunesse et citoyenneté. Araka ny teneniko teo dia mpianatra ihany sady efa miasa moa zany fa angambany olom-pirenena tsotra tonga saina fa hoe tsisy fandrosoana lovainjafy raha tsisy fanomezan-kasina ny olombelona eo amin'nivon'ny firenena malagasy. Mankasitraka Rani, oui. Ie, alohan'ny andraisako fitenenana angambany dia hialatsiny indrindra fa ataoko amin'ny teny vahiny ny intervention. Ny anarako Fity Benarsan dia membre du comité de pilotage ny projet Djouf ny YCA. Ny projet Djouf dia projet anankiray izay misahana ny engagement citoyen sy mamelabelatra ny participation citoyenne. Ça quoi des membres si conseillères ni Rariaro Mada, Rariaro et Rose Analamanga. Mais je suis avant tout aussi une citoyenne engagée dans différentes causes comme le féminisme, l'écologie. Donc voilà. Merci. Ramana Psetatsuar Carole, atomni responsable lasagna. Ni coordination ni province Antananarivo amin'ny observatoire national des droits humains de Payalalana si mpandinika fiarahamonina ihany koa. Soratoko dia farany arahabantsika rehetra. Ie, mankasitraka anazy telo menadao mety atehaka kosa zareo alohan'ny metrahana fanontaniana. Ie, anomboka moa zany ny resadresaka amin'izany mpiaro ny olombelona anareo zany hoe aktivista daholo moa zany ny filazanareo. Mety hoe ahoana zany no fahitanareo amin'izao fotoana izao izany hoe tontolon'ny mpiaro ny zon'olombelona, tontolon'ny aktivisme zany eto Madagasikara. Mety hoe efa nresantsika teo ihany hoe mety inona ny sedra, mety inona zany mety hoe olana ho anareo mety hoe hitanareo anatin'izany tsy voatery olana koa nefany fa hoe mety inona koa ny tombontsoa sy ny zavatra tsara amin'izany hoe mpiaro ny zon'olombelona aktivista zany eto Madagasikara. Afaka asesitsika avato amin'ny Rani angamba dia ataontsika manao ohatr'izay foana isaky ny misy fanontaniana. Ya,
voalohany angambany dia teteny fotsiny hoe misy fetrany angambany hoe fitenenako ferin'ny zavatra niainako ny zavatra efa nataoko sy ny zavatra hitako sy reko izy io teo anivon'ny sehatra samihafa iasako amampikatroka sy mpitolona ho an'ny zon'olombelona araka nytenenina teo any fa ny tena mipetraka hoe dia ohatry ny ahoana ny tontolo iainany ny mpiaron'ny zon'olombelona ny mpitolona ho an'ny zon'olombelona eto amin'ny firenena malagasy voalohany aloha dia ny tontolo iasan'ireo mpiaron'ny zon'olombelona ireo dia tontolo ny lovaina zany hoe ny lovaina izy io lovaina avy amin'ny mpitolona ny zon'olombelona hatr'izay raha tsy teny fotsiny hoe ireo mpitolona tamin'ny 1972 izay dimampolo taona lasa zay angamba no nitolomana ho an'ny droit d'éducation tsy teny fotsiny hoe ny fijoroana sy ny famolavolana ny tontolon'ny fiarovana zon'olombelona natao tamin'ny crise de 2009 ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena teto amin'nivon'ny firenena malagasy io tontolon'ny lovaina io dia tsy tontolo lafatra akory zany hoe tsy tontolo ahafahan'ny mpiaron'ny zon'olombelona manao ny asany tanteraka izy io ny antony dia tsotra ihany ny mpiaron'ny zon'olombelona dia olo-pirenena tsotra ihany miaina sy misedra ny zavatra isedrain'ny olo-pirenena tsy mandadiarony zany hoe amin'izao tsika miresaka zao raha ny constat napetraky ny banque mondiale Madagasikara dia indrindra moa an'ity taona 2022 sy ho an'ny taona ho avy manaraka dia tao anatin'ny crise du Covid dia décennie folo taona maro na asa fiadiana amin'ny fahantrana no very ataontsika hoe fanamafisana ny fanitsakisana ny zon'olombelona maro no hita tao anatin'izay crise zay ary mandondona moa zao ny ataontsika hoe crise politika amin'ny hitantsika amin'ny disadisa sy adiady eo anivon'ny fanjakana ho an'ny mpiaron'ny zon'olombelona manokana ny zavatra iainany dia tsotra ihany voalohany tontolo iainana hostile izy io zany hoe tsy tontolo iainana manosika anazy hiaro ny zon'olombelona ny anton'izay dia voalohany amin'ny fandraisana ny fomba fahitana iombonana na imaginaire collectif relatif aux défenseurs des droits humains izany hoe ny défenseur des droits humains araka nita tamin'ny vidéo teo indrindra moa momba ny hoe mpisotona lakolosy dia hita toy ny olona mpanakorotana olona tsy hoe akory hiaro fahitondra korotana eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny fijoroana ataony izay ny fandraisany ny daholobe ny mpiaron'ny zon'olombelona ary indrindra olona miditra amin'ny kiloty tsy atonana amin'ny zavatra tsisy hidirany mpiaron'ny zon'olombelona satria izay natao hoe mpiaron'ny zon'olombelona tsy voatery ny zony no andeha arovana fa ny zon'ny olona na vondrona hitany hoe vohitsakitsaka izay mety hoe niteny hoe tsisy hidiranareo zay manaraka an'izay rehefa resakantsika tontolo iainana dia misy ihany koa ny olona mifandray amin'ny mpiaron'ny zon'olombelona eo ny fianakaviana eo ny mpiara-miasa ho ana manokana moa matanora dia mila tadidiana fa ny tanora izay misehatra eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena rehefa tsy fianakaviana ny roana atao anatin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikatrohana ho an'ny zon'olombelona io dia misy ny ayay izay tsy tondrana n'io mpiaron'ny zon'olombelona io olona amin'ny fianakaviana io andeha andray anjara fa hiezaka anapetraka anazy raha ny traikefako manokana moa zany dia anisan'ny tamin'ny janvier 2022 niaraka tamin'ny mouvement jeunesse citoyenneté nanatra rehefa nandeha nanatra taratasy teo amin'ny HCC momba ny téléphérique dia nahazo ataontsika hoe antsomara avy amin'ny fianakaviana mba hipetraka no nitahotra hoe so misy zavatra mahazo mahazo ana fianarako amin'ny akabeany farany voalaza teo ny raha ny fiarahamonina ny akabe voalaza teo raha ny relation personnelle ny ahoana kosa ny fifandraisan'ny mpiaron'ny zon'olombelona amin'ny fanjakana misy ny fifandraisana fa ataontsika hoe na io fifandraisana timide zany hoe tsy tonga hoe collaboration étroite na io disadisa sy adiady no betsaka ka tsy teny fotsiny hoe
raha tsy teny fotsiny hoe ny impossibilité d'accès à l'information na ny difficulté d'accès à l'information rehefa ny mpiaro ny zon'olombelona te halala ny zava-misy momba na fanitsaksana zon'olombelona ahina misy. Be resaka be dia apitako aloha ny fitenenana. Ie, mankasitraka andrany somary zahantsika fitipitiana anatin'ny 2 minitra ihany satria tsika mbola izarazara rehefa avy eo iresadresaka dia zay zany fitiavana mety hoe ahoana ny fahitanao an'izany tontolo zon'olombelona izany eto Madagasikara, omeko anao ny fitenenana. Merci beaucoup. Avant toute chose, j'aimerais réitérer la définition en fait des lanceurs d'alerte. En fait, les lanceurs d'alerte, on peut définir en fait un lanceur d'alerte comme une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, révèle ou signale un état de fait mettant en lumière des comportements illicites ou dangereux qui constituent une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'État, l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui concerne le bien commun et l'intérêt général. Maintenant, le constat qu'on peut faire à Madagascar, c'est que, en tant qu'activiste et en tant que défenseur des droits de l'homme, je me sens absolument pas en sécurité ni libre. Je me sens pas en sécurité parce que à tout moment, je peux être, je pourrais être victime d'un procès ou de menaces. On peut notamment citer le procès à l'encontre de Ramasmanan qui a lancé l'alerte au niveau des fonds en fait alloués destinés à la lutte contre le Covid-19 et qui s'est vu traîné en justice par le ministère en fait de la santé publique. Ensuite, en mars 2022, donc tout récemment, il y a l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable en fait, qui menace d'arrêter les organisations qui dénoncent les désastres écologiques à Tolagna, notamment pour le cas des poissons morts dans les rivières, dans le lac des Manakan, pardon. Et enfin, nous avons récemment l'affaire de Ketakanji, qui est vraiment triste. Donc voilà, je me sens absolument pas en sécurité ni libre de dire ce que je veux. Enfin, ce que je veux, surtout si ce que je veux a été recherché, longuement réfléchi, où j'ai des preuves en fait. Donc je laisse la parole à Zouar pour la suite de l'intervention. Merci fitiavana. Zoa fitiavana moa ny teny frantsay satria androany andro resa-pirenena ho an'ny zon'olombelona fa dia miezaka tsika manaraka asisy io fanazavana amin'ny teny gasy ihany na izany ara ny ramba mety satria amin'ny teny gasy moa no tena modération androany fa dia ataotaontsika vary amin'nanana eto izy raha sitrakareo dia omena ny Zoary ny fitenenana manahoana fahitanao tontolon'ny activisme eto Madagasikara, mety hoe inona ny sedra, ny tombotsoany ihany koa, ny olana, dia omeko anao ny fitenenana. Misaotra anao amin'ny fitenenana. Voalohany indrindra amin'ny resaka activisme-tsika, amin'ny resaka zon'olombelona dia faharoa miara-batsika rehetra aloha natratran'izao andro resam-pirenena fankilazana ny zon'olombelona izao. Amin'ny ankapobeny raha ny constat iza zany amin'ny ankapobeny na amina lalana vaovao tsika na amin'ny alalan'ny fiarahamonina dia mahita fa raha vao manomboka miseho miteny ianao na manomboka miseho te hafantatra zavatra ianao ka miteny dia efa misy manoetoana satria misy intérêt, misy rapport ao anatin'ilay izy, misy rapport de force ary zay misy ny sorana manokana ihany koa ny firaisamonim-ponena fametrahana zao fotoana zao satria tsara fantatsika aloha fa misy ny fiarahamonina hoe ny fanjakana zany le ataontsika hoe société étatique misy le ataontsika hoe fiarahamonina le hoe ny ara-politika zany na société politique ary misy le fiarahamonina le tsy miankana na ataontsika hoe société privée. Ireo anankitelo leo raha mijerytsika amin'ny ankapobeny ny karazana ataontsika hoe tantara dia ohatrany hoe manjakazaka ihany eo amin'ny eo anatrehan'izao tontolo izao satria ny société privée ohatra mamatsy ataontsika hoe arma na mamatsy an'ireo fitaovam-piadiana ho an'ireo ataontsika hoe fiarahamonina ara-politika na ny fanjakana tamina natanterahana ireny ady lehibe faharoa ireny. Ka izay indrindra ny antony ijerony le ataontsika hoe firaisamonim-pirenena. Fiarahamonim-pirenena moa fahafantarantsika anazy na le ataontsika hoe société civile.
matetika misehatra anatina zay société civile zay a ny activiste na ataontsika am'resaka tsika hoe le mpiaro ny zony olombelona fa mety olona tsotra ihany ko amin'ny lafiny ray voalohany indrindra tsara fantatra aloha hoe ilaina aloha ny fisiny zay a firaisamonim-pirenena zay ary ao anatin'ireny ny sehatra anankiray ngeza indrindra ataontsika hoe ahafahana mandeha mitoroka raha ohatra ka misy tranga inona rehefa ny tena olana inona ny zava-misy atao amintsika hatramin'izao tamin'ny roapolo sy roa arivo tany nisy an'ny Thomas Rafindrimaka ohatra raha ohatra ka nisy tranga dia nirezaka ny teny dia efa nisy olona nitory ohatran'ny anankiray akaiky indrindra amintsika zany le tranga tamin'ny andron'ny ataontsika hoe ny directeur exécutif ny Transparency International ohatr'ireny zany ny zava-misy ho an'izay mbola tsy nahita zany a ny tantara tany aloha tamin'ny andron'ny Ferdinand Selo Pedabe nefa tany a raha vao miteny ianao zany a dia efa tsy maintsy ampanginina ny vavanao mitady an'le tous les moyens zany ampanginina ny vavanao zany ny zava-misy eto amintsika ny vavao manamarina antsika raha zava-misy ny jerena faharoa manarak'izay a matetika ny olona anankiray koa rehefa tsy misy toana tsy misy manaraka dia taraiky hanika amin'ny matahorantsika zay ny antony mahatonga ananany zavan'le société anankitelo hoe mila fantatritsika aloha ny fisin'ireo fa misy an'ireo a eo amin'ny tany sy ny firenena ka matetika ao anatin'izay firaisamonim-pirenena zay ny mila miady mafy sy mametraka sahadytsika hoe mila manaraka ny toromarika atao anatina vidéo rehetrarehetra teo a ary mila mivondrona satria ho an'ny tombotsoa sy ny soiombonana le izy a ho an'ny intérêt général ho atsika rehetrarehetra ny zavatra edina ao anatin'le izy makasika ny resaka activisme sy ny tontolon'ny zolombelona amin'ny ankapobeny hatreto aloha dia amin'ny ankapobeny a dia mbola tsy fantatry ny olona ihany koa ny tena hoe zony olombelona ka fotoana ihany koa ngamba raha aveo afaka iresahana kely fampahafantarana kely amin'ny tsy tena amin'ny atsepriany makasika ny zony olombelona tsy fantatry ny olona amin'ny ankapobeny ihany koa hoe inona avy le tena hoe vohitsaka le zonao tsy mitovy manko a le hoe zo le hoe manana zo an'izao sy le hoe zo in'olombelona ka eo mbola mila hoazavaina kely ihany raha aveo a alohan'ny ahafahantsika midefendre raha sy miaro an'le tena cause iraisantsika rehetrarehetra hoe aika tena miankina amiko le izy ary misy marary amiko le izy dia ho resantsika raha aveo ngamba ny tena mahakasika an'izay satria misy fotoana afangarontsika kely ny infraction de droit commun sy ny resaka zony olombelona ka antsika raha ohatra ka manao tatitra ary ohatra makaty amin'ny observatoire national des droits humains ka hoentitsika andravonana an'le izy a dia lasa mifangaro le izy raha ohatra ka misy mpivady miady mifamaly ao an-trano ara dia mandeha mitory atianareo a dia manjary diso lalana amin'izay fotoana izay satria mifangaro le ataontsika hoe fahafantarana le zony olombelona sy le aty amin'le infraction de droit commun le hoe raha ohatra ka misy olona ataontsika hoe misy ady tany ohatra dia ao anatin'ny fianakaviana misy olona dia mandeha manatona aty hoe zay miady fa misy ohatr'izao dia misy toerana andehanany amin'ireny a fa tsy ho maka aty amin'ny zony olombelona ka any mifangaro le izy ahafahantsika manko raha aveo manazava ny saina koa dia mba samy miaraka tonga saina dia midefendre an'le cause aveo a makasika an'le hoe ay tena hitrotsaka any amin'le activiste koa raha mbola tsy tao a dia mahita ihany koa fa zay aloha ny tontolo misy a zay miteny aloha eto amintsika na misy mahafantatra zavatra dia na ianao mandeha migadra mandeha mihinana gagazo na ianao a ampanginina na omena moyen mena volabe dia tsy miteny intsony na ianao exilena na voaka makany ivelana zay aloha amin'ny ankapobeny raha mivavao fotsiny hitantsika akoatran'izay zavatra eo amin'ny tranga rehetra zay mianjady a amin'ny mpiaron'ny zon'olombelona saotra tompoko ye misaotra nisy telo mena datsika amin'izay valiteny somary ohatrany hoe mampalahelo ihany le izy rehefa tena atao fandinihana satria ny ato zao miresaka hoe kilaoty tsy amiditra amin'ny kilaoty tsy atonina ny ato hoe je me sens pas en sécurité ny ato indray gagazo dia ohatra mampiahia ihany le izy kanefa koa mety hoe misy tombotsoany ihany satria tsika efa memaro ny atao ngambany hoe olona mpiaro ny zon'olombelona miara-miasa miara-mientana mba hanatsarana n'izany tontolo izany dia izay moa no mety hoe vin'ny fanontaniako manaraka hoe satria moa zay zany le contexte misy atao amintsika nresahana teo tanatin'ilay vidéo hoe efa tafiditra teny amin'ny antemeram-pirenena le lalàna zany amin'izao fotoana izao raha ho anareo telomena da mety hoe inona zany ny ataoko hoe
impact moa zany na hoe inona zany mety vokatra na hoe tombontsoa na hoe impact mihitsy malaza azy fa tsy haiko amin'ny teny gasy hoe inona zany ny mety ho vokatra vokatsoa na vokadratsy ihany koa mety ho azo raha ohatra ka misy lany io lalàna io eto Madagasikara eto mety hoe inona ihany koa ny zavatra mety ho tokony ho takiana ao anatin'ny lalàna raha ho anareo manokana mba hahatsara ny tontolon'ny mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara. Dia omeko anareo ny fitenenana amaly avy ato amin'ny rani zany dia misesy makany amin'ny fitiavana sy johary. Ya, araka ny voalaza teo moa zany dia ny lalàna entina iarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpampaneho ny lakolosy zao dia eo anivony ny antenimieram-pirenena. Ny fanontaniana mipetraka moa zany dia inona moa zany inona marina ny ilana ny lalàna eo. Tsotra iarovana ny olom-pirenena izay mijoro amin'ny zony mitaky ny zony satria izay moa natao hoe mpiaro ny zon'olombelona olom-pirenena mijoro sy mitaky ny zony izay ananany zo fototra ananany. Dia avy amin'izay zany mampanontany tena hoe inona loatra ny ilaina ny lalàna io antony tena ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona ireo. Voalohany aloha ny fanamorana ny asa fiarovana ny zon'olombelona. Faharoa manaraka an'izay fiarovana mpiaro ny zon'olombelona eo amin'ilay asa ataony ary farany fanomezana faritra ataontsika hoe arofanina hoe inona ny zavatra azo atao sy tsy azo atao ny mpiaro ny zon'olombelona midika ny io lalàna mipetraka io. Ny mety ho voka-dratsiny dia tsisy satria lalàna ny zana napetraka teo anivon'ny antenimieram-pirenena napetraky ny fiarahamonim-pirenena dia lalàna entitra zany hoe mazava sy mipetraka tsara natao hoe mpiaro ny zon'olombelona sy ny zavatra andrasana aminy ama hoe zo ho arovana dia misy adidy misy fenitra tsy maintsy arahany io mpiaro ny zon'olombelona io ao anatin'io izay voafaritra sy voalaza mazava tsara. Ny zavatra mila tandremana fotsiny tsy hoe fotsiny ny zavatra tena mila tandremana rehefa mandany an'io lalàna io dia ny resaka professionnalisation any défense des droits de l'homme zany hoe fametrahana registre na mpiaro ny zon'olombelona na hoe mpiaro ny zon'olombelona professionnel. Ny antony dia tsotra ihany ny fiarovana ny zon'olombelona araka ny famaritana nentina tsy nentina teto Madagasikara ihany fa nentina eraka izao tontolo izao izay amafisiny Amnesty International dia olom-pirenena tsotra mandray andraikitra manoloana ny fanitsakitsahana zon'olombelona hitany eo andavanandro. Zany hoe tsy olona niofana izy io mba hiaro ny zon'olombelona, tsy olona nikaramaina izy io mba hiaro ny zon'olombelona fa olom-pirenena tsotra mandray andraikitra. Ka ny olom-pirenena tsotra mandray andraikitra dia maro tsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana izy io ary ny fanisana ny ezaka fanisana azy dia manatoana ny asa ataony indrindra ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona misafidy ny andray andraikitra. Dikany hoe fanisana izay mety ho apetraka tsy dia davina apetraka io koa dia hoe afaka miteny ny fanjakana hoe ty olona tia dia mpiaro ny zon'olombelona dia ty olona tia tsy mpiaro ny zon'olombelona raha ny fitsarana sy ny lalàna no tokony mametraka an'izay zavatra izay. Izay no ataontsika hoe enjeu ny loi sur la protection des défenseurs des droits humains amin'izao fotoana izao. Mankasitraka rani, oui. Fitiavana mety hoe manahoana zany no fahitanao an'io lalàna io ilaina tsy ilaina dia inona no mety ho impactany eto amintsika? Ie. Ilaina aloha izy io satria miaro ny mpitolona sy ireo mpisintona lakolosy. Ny mpisintona lakolosy dia iry zareo fa antsika moa zany no misahana ny démocratie sy manao ny lutte contre la corruption. Rehefa vita zay prévention à la corruption sy
sy mirindra tsara ny demokrasia anatin'ny fiarahamonina anankiray dia mahatsapa-tena tokoa ny olona tsirairay andray andraikitra anatsarana an'io fiarahamonina io. Ny mety hoe problème kely angambany satria arakaraka ny tenen'ny ministre de la communication hoe les termes lanceurs d'alerte no tena problème ao anatin'le volavolan-dalàna. Enfin, lanceur d'alerte koa angambany mety hoe assimileny zareo zareo complotiste. Itsika tsy complotiste fa rehefa manao dénonciation tsika na manao signalement ana zavatra anankiray dia zavatra efa ny saina tsara, ahitana proof, ahitana information maromaro afaka manamarina tsara hoe marina ve io zavatra teneniko sa diso. Donc voilà zany no an'ny point positif sy ny point négatif par rapport an'le volavolan-dalàna. Ia, mihotoka malina le fantanina teo dia ametraka fantanina anankiroa anahy ihany dia ho antsika rehetra koa isainana hoe inona ary ny tena ilana an'le lalàna ary inona ny antony mety tsy handana inona ny ao amin'ny assemblée nationale le lalàna. Voalohany ny antony ilalana an'le lalàna dia mahalalana anazy hoe ilaina ny lalàna hoentina handrindrana fiarahamonina fa indrindrandrindra zany ny zava-dehibe ao ambadika dia hoentina hampiarana an'le zon'olombelona. Ka misy foto-kevi-dehibe tsara fantatsika ihany inona foto-kevi-dehibe ny zon'olombelona ka tsy voahatsy ireo raha tsy misy fanarahana fa indrindrandrindra ihany koa misy lalàna ihany koa hoentina miaro ireo matatitra mahakasika an'izay tsy fanajana ny zon'olombelona izay. Ny voalohany indrindra dia ny fitoviana. Zany hoe zany zany ilana daholy jerena ny tsy fanavakavahana ny égalité le teo ny non discrimination ny fampandraisana anjara na fampiatiana izay le ataontsika hoe participation sy ny inclusion. Raha tia handray anjara ianao amin'ny fiainam-pirenena dia fidy afaka mifidy soamantsara ianao fa raha misy manakanakana ianao fidy ka andeha hitoroka dia ilaina io lalàna io mba ahafahanao miaro anao. Ny manarak'izay dia ny fangarararana tafiditra ao anatina principe de droits humains ihany koa izay ataontsika hoe transparence. Ny manaraka ny redevabilité na ny tamberina andraikitra ary indrindrandrindra anisan'ny tena zava-dehibe dia ny état de droit nataontsika hoe fanjakana tan-dalàna. Ireo zany mila rana araka ny tokony ho izy ka ny mpiaro-ny zon'olombelona dia mijery an'ireo aiza amin'ireo tsy voatsy. Ka rehefa miteny ianao zany ka misy zavatra ilazanao fa ireo rehetrarehetra ireo dia makany amin'ilay tombotsoa ho ansoa imbonana daholo dia izay indrindra mahatonga ny hoe ilaina an'ilay lalàna. Ankoatran'izay tsika tsirairay dia manana an'ilay zo raha jerevantsika fotsiny hoe ao anatin'le zo ao anatin'ny ataontsika hoe fanambarana iraisam-pirenena déclaration fanambarana le izy fa tsy fifanekena. Le fanambarana iraisam-pirenena misy an'le 30 dia mizara anankitelo mazava tsara ny resahanao dia ny zo ara civil sy ara politika izay le ataontsika hoe droit civil et politique. Ka raha tokony voahaja ireo anaky telo ireo ka tsy milaina dia tsy ilaina tsy maintsy ilaina le lalàna eo an'ny fiarovana ny mpiarona zon'olombelona satria ny mpiarona zon'olombelona no mijery ny fampiarana an'ireo sy ny tsy fampiarana an'ireo. Ka tafiditra anatin'le lanceur d'alerte kosa tsika raha tsy voatery hoe mpiarona zon'olombelona fa ataontsika hoe olon-tsotra mahita hoe tena tsy mety raha angaty efa misy ny tena tsy matomanota dia mandeha mitoroka dia izay ny ilana an'ilay lalàna. Averiko le izy teo ny zo ara-tsivily sy ara-politika izay amin'ny olona tsy idiran'ny fanjakana fa manana an'ilay fahalalàna tanteraka tsika ao anatin'izay. Mila fantaritsika izay. Faharoa misy an'le zo ara-piariana sy ara-tsosialy ara-kolotsaina izay le ataontsika hoe DCB droit économique socio-culturel. Io le zo ao anatin'io matetika le zo fototra hitantsika le zo tsy maintsy andraisan'ny fitondram-panjakana tanana voatanteraka. Ohatra hoe manana zo tsika hianatra, manana zo tsika hiasa, manana zo tsika be da be izy ny ara-tsosialy sy ny ara-kolotsaina be da be ao anatiny ao manomboka ny 220 eo izy hatramin'ny 720 ao anatin'le andin-dalàna. Tsara mba mijery fa 30 article fotsiny io dia mba tsara mba mahafantatra aloha tsika zany. Ka ireo ho fanajana an'ireo dia ilaina foana le lalàna satria raha vao hitoroka ianao hoe ty misy tsy fanajana ao anatin'ny zavatra anankiray dia tsy maintsy mila an'le lalàna foana tsika ho fiarovana n'le mpiarona ny zon'olombelona
na itsika le nyteny eo fotsiny ary dia efa voarakitra ao anatin'ilay lalàna le hoe na ianao amin'ny teny manao dénonciation manao signalement ary dia ao anatin'ilay lalàna izay ny tena ilana an'ilay izy ireo anankitelo ireo ary ny farany a dia ataontsika hoe droit à la solidarité a na hoe ho an'ny zoany le firaisan-kina resaka le ao anatin'izay moa misy ny resaka ohatra hoe resaka association sy ny resaka mahakasika ny solidarité andininy roa farany ao amin'ny le lalàna ao le izy tsara jerevantsika ihany ka raha ohatra ka tiatsika ho atsaina araka ny tokony ho izy nozotsika ka hitentsika avy eo hanana n'le fiarovana atsika dia ilaina noho izany le lalàna farany tsy ao anatin'le lalàna fa efa natokana tsirairay ao anatina fifanekeny resam-pirenena sy anaka ato avintsika teto Madagasikara dia misy ihany koa ireo ataontsika hoe lalàna ho an'ny fifanekena resam-pirenena zany hoentina najana nozon'ireo olona vulnérable ozy tsika na marefo misy anisan'izany ohatra ny olona ataontsika hoe manana fahasembanana izany iaro-an'ireny olona ireny ka rehefa miteny koa amin'ireny olona ireny dia tsy maintsy ilaina foana n'le lalàna iaro misy ohatra ny voaresaka matetika amin'izao ny varira voaresaka matetika amin'izao ny olona mitondra antsemikaretina VIH na itsika ary dia efa tsy manaja an'le principe raha mahita hoe mitondra antsemikaretina VIH le aloha dia mety miataka tsika ao anatin'le izy le principe zany efa tsy manaja an'le izy tsika misy ilay ataontsika hoe ny olona ny vehivavy ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe olona vondron'olona marefo ny ankizy ka reny le nanaovana fifanekena irasam-pirenena manokana le convention internationale manokana ka noho izany mila manatateraka mila ilaina zany le lalàna mba hahafahana miaro amin'izany rehetrarehetra zany indrindra le mpitoroka mahita an'le tsy fanjariana ao anatin'izay le fantanina faharoa fa manjary lavaretsaka be hoe inona moa ny antony mety tsy handaniana an'le lalàna eo anivon'ny anteny mera voalohany mety ho antony sady eo manome sopapatsika zany hoe aiza ny teny adivantsika misy an'le société ny teneniko tamin'ny voalohany teo fatatsika fa intérêt ny tena jerena rehefa misy an'izany enjeu mety misy enjeu politique be eo intérêt ny tena jerena ao anatin'le izy samy mitady ny intérêt tsy maintsy miresaka politique tsika misy intérêt commun fa misy intérêt personnel ao anatiny ao ka reo intérêt personnel an'le ataontsika entre guillemets hoe tsy matomatonota le resaka impunité ny atahorana ny mety atahorana ny fitsakafona ny dossier rehetrarehetra efa nandeha na 5 ans avant dia zany no mety ho antony sady tsy halany an'le lalàna satria maninona mbola tea metraka zany ny société étatique le société politique hoe mbola manana ny tanjany fa le tanjaka ao nefa mety tsy hoe ho an'le tombotsoa imbonana rehefa tena mijery fa mety hoe ho an'le tombotsoa manokana anisan'ny tena zava-dehibe mety tsy halany azy zany raha ohatra ka mety mijery amin'ny akabeantsika mety ho tahotra mety ho atoko io mety olona tsotra io satria mitsikafina daholo ny dossier tsy fanatsana an'le zon'ny olombelona na tamin'ny androny le fitondrana teo aloha rehetrarehetra na amin'izao fotoana izao ka inona moa ny tena jerevantsika tsy raha tsy jery an'le tena zava-marina satria zavatra anankiray ihany ny tena tanjona dia mifampivoarana sy mifampandrosoana ny firenena amaranako an'le fiteny kely teo zay zao no mety ho antony zany mety tsy halany an'le izy inona indray no mety ho vokan'le izy raha lany le izy dia mbola resantsika avy eo fa ity ihany ny tena tanjona tena tsara petraka dia misy ny fampandrosoana raha ty isy fampivoarana dia tsy maintsy fampandrosoana ny firenena sy fampivoarana firenena tsy isy misy nefa izay fampivoarana sy fampandrosoana ny firenena zay raha tsy misy ny filaminana nataontsika amin'teny anankiroa zany hoe paix et sécurité zany hoe filaminana sy mifandripahalemana fa tsy ahitan'izany filaminana sy fandripahalemana zany tsika tsy ahita an'izany fampandrosoana sy fandrosoana zany tsika raha tsy misy inona raha tsy misy an'le fanajana ny zon'ny olombelona ka ny tsy mpanaja ny zon'ny olombelona izay ho resahako misimisy avy eo dia ny fitondram-panjakana indrindrandrindra le andraikitra telo ny fitondram-panjakana no azavaiko avy eo no mankasitraka anareo telo menadahatra any amin'ny famalinan'ny fanontaniana resaka moa tsika teo hoe inona no mety ho tombotsoa an'ilana dia nitantara zavatra maromaro no nanazava hoe fanajana ny demokrasia zany mety ihany koa hoe fampanajana ny zon'olombelona araka ny tenen'ny Johary teo fa ny tenin'ny fitiavana moa dia hoe anisany ihany koa zay mampandroso any amin'ny ady amin'ny kolikoly zay anisany ihany koa moa vozin'ny transparency internationale
Ny resaka teo tamintsika vao nanomboka hoe nanomboka omaly no mankalaza zany tsika ny faharoapolo taona ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny kolokolo na ataontsika amin'ny teny frantsay hoe convention des nations unies contre la corruption, zany hoe roapolo taona zany izy io amin'ity taona ity izay ankalazaina zany nanomboka omaly 6 décembre izay tsara ihany koa tsahivina fa andro iraisam-pirenena omaly ho an'ny ady amin'ny kolokolo. Dia ny tiako antenanareo telomenada hoe ankoatran'ny fantenena izay efa mivalitsika teo mahakasika ny hoe mety inona ny manahoana ny fahitana ny tontolon'ny activisme, inona mety ilavany an'ilay lalàna. Tsara ihany koa zany hoe tsahivina izay zavatra nyteneniko teo izay hoe faharoapolo taona ny convention contre la lutte contre la corruption zany amin'izao fotoana izao. Dia mety hoe ho anareo zany nisy moa ny tombana somary lavalava kely efa notaniako fa manasa anareo hifantoka kely na ho antsika mpijery ihany koa hoe nisy zany ny tombana nataon'ny transparency internationale vao haingana izay tamin'ny septembre izy io. Dia io tombana io misy sosikevitra maromaro zany naroso mba ho fanatsarana sy fampandrosoana hoe iroso kokoa ny amin'ny ady amin'ny kolokolo zany tsika eto Madagasikara. Io sosikevitra io moa zany miompana kokoa hoe resaka hoe ahafahan'ny olona misitraka ny atao hoe vaovao marina mahakasika ny fitantanam-panjakana, ahafahana ihany koa misitraka fiarovana mpiara-tsondolombelona, ahafahana ihany koa manara-maso ny fandehan'ny resaka hoe bénéfice na société, gestion ana entreprise eto Madagasikara, zany hoe ady amin'ny famotsim-bola moa zany raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny malagasy. Rehefa tena natao ilay tombana dia hita hoe ambany dia ambany ny tahapatanteran'ireo sosikevitra ireo. Raha tsy ilaza fotsiny hoe 3 isan-jaton'ilay sosikevitra aloha zany dia tena tsisy tanteraka mihitsy. Ny 3 isan-jato indray kosany dia ataontsika angambany hoe eo andalam-panatanterahana, zany hoe mbola tsy tanteraka, ary ny ambony zany hoe ny 4 isan-jaton'ilay izy dia mbola ny tanterahana fa tsy tody hatramin'ny farany, zany hoe mihevaeva eo zany ilay izy tsy mety mandroso. Dia izay no tiako antenenanareo hoe raha mahakasika an'izay zavatra izay zany mety hoe inona no eritreretinareo aloha zany voalohany indrindra mahatonga an'izay zavatra izay eto Madagasikara hoe tsy mandroso le ezaka zany amin'ilay ady amin'ny kolokolo, tsy hoe tsy mandroso moa zany fa mandroso miadana angamba ny ilazantsika an'izany. Inona mety tsy natateraka an'ireo sosikevitra ireo? Efa nteny ihany Zoary teo hoe misy intérêt personnel, misy an'ilay resaka rapport de force amin'ny fanjakana izay efa nazavainao teo hoe misy karazana société anankitelo, kanefa mety misy antony hafa ihany koa, mety koa misy antony tsy voatery hoe avy amin'ny fanjakana fa avy amin'ny fiarahamonina ohatra, tsy fantatro mety hoe ohatry ny ahoana ny fahitanareo an'izay. Izay ny anankiray fanontaniako fa tonga dia atambatro ilay fanontaniana hoe rehefa izay zany ilay tranga misy hoe somary marefirefitsikany ao amin'ilay resaka ezaka amin'ilay ady amin'ny kolokolo, mety hoe inona zany no nieritreretinareo hoe mety ho akon'izay zavatra izay eo amin'ny maha-mpiaro-zon'olombelona anareo antsika, inona no mety hoe akony mety avoatotoana zo antsika fa izay sa mety hoe tsy mety hampaninina antsika izay zavatra izay, asa mety ahoana ny fahitanareo an'izay fanontaniako izay dia omeko anareo ny fitenenana hamaly an'ilay izy. Zava-misy amin'izao fotoana izao dia Madagasikara dia tsy aiza amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo. On est encore considéré comme un des pays les plus corrompus au monde. Izay ny zava-misy. Ny antony za angamba ny asika kely hieny tokoa ny resaktsika hoe misy raha fiarahamonina sehatra anankitelo anivon'ny firenena fa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny ady amin'ny kolokolo dia ny fanjakana. Matoa tsy mandroso io dia tsisy zany ny volonté politique hiadivana amin'ny kolokolo. Amin'izao fotoana izao nous avons araka ny tenena teo 54% ny mise en œuvre ny recommandation de manière partielle, 23% recommandation tsy nirahahina mihitsy, tsy natao mihitsy ny tao anatin'izay zavatra izay. 4 taona nefa Madagasikara, ny République Malagasy 80 taona
20 taona amin'izao fotoana izao a, zany hoe taona tsy izay 20 taona zay ve zany a, dia tsy nandroso mihitsy niady tamin'ny kolikoly fa nitotongana hatrany. Peut-être hoe constat négatif be angamba ny omeko. Fa zay manokana ny fahatsapako anazy, misy a ny olona miteny hoe hiady amin'ny kolikoly, fiatsaram-belatsia no betsaka, fa raha hoe engagement politique réel, zany hoe ao anatin'ny carrière politique, ao anatin'ny cheminement politique an'le mpitondra hoe andeha izy hiady amin'ny kolikoly a, dia tsy hitako izay zavatra izay. Ny antony mahatonga amin'izay a, angambany a, misy thèse zay navoaka ny Bastien Serre tamin'ny 29 septembre 2017 sur la lutte contre la corruption à Madagascar. Anisan'ny constat nataony tao anatin'ny manazavany hoe maninona ny lutte contre la corruption à Madagascar mbola ohatr'izao a, dia ny resaka fomba fandraisantsika, na io mpitondra na io olona hoentina zany olom-pirenena ny kolikoly. Raisitsika toy ny hoe ny olona manao kolikoly a, ataontsika hoe anti-héros na olona naresy tamin'ny fiainana tamin'ny fomba tsy madio fa tsy manino zany fa naresy any izy, tonga lavitra any izy, olona nandrotsy any izy, nanao kolikoly ary. Zay ny voalohany. Avy manaraka an'izay a, eritreretintsika koa fa ny kolikoly a dia zavatra, tsy hoe eritreretina fa zavatra omena lanja le izy, satria misy an'izay dynamika izay, tsy eto Madagasikara ihany fa eraky ny Afrika, dynamika familiale eo anivon'ny resaka kolikoly. Namako io, zandriko io, dia tsy maintsy atosiko, tsy maintsy hoentiko miaraka amiko. Au final nefa, ny resaka kolikoly a, dia mitondra foana amin'ny intérêt, ataontsika hoe intérêt unique, c'est mon intérêt personnel, c'est mon définition en kolikoly mais transparence internationale là, oui, c'est le détournement du pouvoir public pour des intérêts personnels. Fentsika no moa zany dia tsotra ihany eo amin'ny zon'olombelona. Ny zon'olombelona dika hoe tombotsoa iombonana, rehefa manao kolikoly ianao zany a, dia tombontsoa ny tenanao manokana resy ny zon'olombelona. Ho an'ny asan'ny mpiaro ny zon'olombelona manokana dia fantanina mipetraka dia hoe ho anna firenena anankiray rehefa ny vola manjaka ve dia afaka manjaka ny rariny. Tsia. Zay. Le fantanina fa lava be fa tonga dia manasa ny fitiavana hamaly an'ilay fanontaniana. Ny ataoko amin'ny teny vahiny kely aloha, en cas de défaillance des contrôles dia ny lanceur d'alerte no mijouer rôle fondamental dans la lutte de la corruption. Nefa ny hita eto Madagascar dia tsy ahitana transparence ao amin'ilay prise de décision, tsy ahitana transparence au niveau des financements des partis politiques, tsy ahitana transparence koa au niveau des élections. Dia iny nefany tsy maintsy favorisena le participation active, zany hoe eto Madagascar zany kely dia kely le participation active satria tsy omena lanja, tsy omena fitenenana ireo OSC na organisation de société civile sy ireo ONG sy communauté vondron'olona maro samihafa. Hoe koa ny tsoara fitenenana. Ia, makasitraka na fitenenana. Makasy an'le kolikoly teo moa efa anteny ihany ankoatran'le raha ohatra ka momba fomba fijery fotsiny zany raha politika ilay misy rapport de force, satria raha fitondram-panjakana anankiray dia anisan'ny tena zava-dehibe ny stabilité. Fa ahoana aloha raha le société politique resantsika teo ohatra iangako an'le resaka, dia ahoana aloha ny ahazoana an'le seza, any zany le objectif, dia ahoana amin'izay ny stable an'le seza rehetrarehetra eo. Ka eo amin'izay le misy an'le moyen na mety ho tsara na mety ho ratsy. Ao anatin'le moyen mety hitazomana le stabilité an'le seza ohatra mety hoe tena kolikoly ve ny hita fa mety raha amin'ny fitondram-panjakana. Inona mety manamarina an'izany, ataontsika hoe hypothèse zany inona mety manamarina an'izany hoe tena le stabilité an'le zao na mety ho tsara na mety ho ratsy dia inona mety manamarina an'le teneniko. Tsy mety hoe antony mampisy an'le kolikoly zany na mandeha hoe tsy hanajana an'le recommandation. Dia raha fomba fijeriko manokana dia zao le voalohany
raha mijery katsika dia ataontsika hoe ireo rafitra constitutionnel ireo rafim-panjakana rehetra ne jereny miaro ny kolikoly raha tsy tiantsika efa tsy nipaka ohatra pôle anti-corruption aizavy ny ratsa mangaika aizavy ny misy an'izay eto Madagasikara aizavy ny région misy na province misy tamin'ny nametrahana ny paka teto Madagasikara aizavy ny objectif nitratrarina tao anatin'ny firy-taona fa miteny aminareo zao mamaly mety fantatra ho an'ny tanora zao fantatrareo aizavy zao misy mipaka zany hoe raha fantatrareo hoe pôle anti-corruption aiza zao misy an'izany aizavy misy an'izany raha eto Madagasikara dia eto Antananarivo zao misy an'izany dia any Majunga jereo nefa ny objectif napetraka hoe raha ohatra ka mba misy au moins 6 province ao manamarina le niteneniko teo zany hoe tady an'le stabilité apetraka ihany le rafitra iarovana an'le kolikoly mba ny andiana rapport apetraka le rafitra hoe misy an'le rafitra eto Antananarivo misy rafitra ny Majunga fa manao vazaha mody miady ihany eo ambadika satria maninona ianao mametraka an'le rafitra ihany rafitra constitutionnel le izy satria raha ianao ihany no araha-maso ao anatin'le izy mamay be azonareo le izy mety manamarina an'le hypothèseko zay faharoa anankiray ny akoatran'le rafitra zay anonona rafitra akoatran'izay ihany koa zany zao ohatra hoe raha misy ataontsika hoe olona manao kolikoly avoreta misy ny ataontsika hoe haute cour de justice HCJ mety misy dossier any traitena ok fa ny fametrahana an'le satria ny constitutionnel miteny hoe mila mametraka an'le HCJ tsika fa ny tena raha mijery tsika ka manao analyse manaraka ny vaovao rehetra dia mety hisy hypothèse ihany ao hoe mila apetraka le izy satria maninona mety manenjika tsy haiko manenjika an'le teny nomena hoe tsy maintsy tafapetraka ny HCJ fa rehefa tena manaraka ny dossier tsika ka miditra lalina dia mahita ihany koa hoe mety karazana endrika vazaha mody miady ihany ka izay miditra lalina izay misy koa ny antony mety tsy andaniana an'le lalàna satria ianao hiditra lalina amin'izany zavatra zany dia manjary tsy maintsy mitsokafinao ihany le dossier sy le zavatra mitranga tsy haiko raha azonareo le tiako azavaina ao anatin'le izy io rafitra io zany anisan'ny miantoka ary raha resaka kolikoly raha resaka azon'ny olombelona raha ao anatina firenena anankiray dia zavatra anankiroa ny tena hoe miantoka no mety ataoko hoe filaminana sy mifanajana azy dia eo ny anankiray ny ataontsika hoe ny mpitandro ny filaminana fa indrindrandrindra ny fitsarana mbola mametra-panontaniana matoa zany aloha mbola constat indray ty matoa mbola mety misy ny ataontsika hoe fitsaram-bahoaka ny justice populaire sy ny tranga dia mety mbola mety hoe goragora ve zany ny fitsarana misy reny zao mbola kahitantsika mivaingana matoa mbola mety manjaka zany ny resaka fisina kolikoly sy mbola be da be ny misy ny tsy maty manota le olona bevata le ataontsika hoe gros poisson zany raha zay ny lazantsika anazy mbola tsy hitantsika hoe reny fa mivoaka eto dia mbola mahao anatin'ny rafi-pitsaranao dia ty mba anaovana recherche kely iza moa zany ny tena raha miresaka géopolitika kely iza ny tena ambadika rafi-pitsarana mety hoe mahatonga an'le izy ao dia manjaratsika mety mijery an'izay fa mety analyse manaraka zay ny voalohany mety hoe le rafi-pitsarana mihitsy ny faharoa indray ataontsika hoe tsy miankina any amin'ny ao anatin'le rafitra tsy miankina amin'le ataontsika hoe fiarahamonina le ara-politika sy le fanjakana ny tenenina teo fa mety ihany koa ataontsika hoe mampiroborobo ny resaka kolikoly mety tsy fanajana sy ny olombelona dia izy ity sady conséquence izy ity ny cause dia mety mahita koa hypothèse ny ananjy zareko hoe mety ny fahantrana ihany koa le fahantrana ka le fahantrana ndeha sokajiko anankiroa mety be da be no sokajiana anazy mety eo misy le fahantrana ara-bola dia au lieu dia ohatra anankiray zao hoe tratrana contravention tampoka ny an-dalana ianao tsy manana 10 000 20 000 30 000 ariary andoavanao an'le contravention ianao tsy nanara-dalàna fa mety hoe nanara-dalàna ianao fa nandeso lalana kely fa maika tsy fantatro tsy manana an'izay ianao dia miroboka manay mikolikoly ianao satria mety hoe 2 000 ariary fa eo koa le tsy fanajana zay le fanotrana voalohany mety hoe tiany asahirana loatra ny vahoaka ka zay mba hitany maminy kely na ho an'ny vahoaka raha aty amin'ny fiarahamonina manko ny tiako jerena an'le izy dia mety antony mahatonga an'le kolikoly mety hoe karazana kolikoly tsotra kely ohatra andeha lahatra borsy tsika ty akatso tena
samy milahatra be le izy zany hoe le fendaminana mihitsy zany ohatra tsy ny lamina teo amin'le ranger toko tsotra kely izy a dia samy manao teknika mody mipetraka miarakaraka amin'ny namana eo dia miresadresaka eo dia lasa tafiditra eo amin'ilay toerana satria tsy teo taraiky any ariana mety tafiditra ihany koa zany zay zany manamarina hoe misy an'ilay anankiroa fahatrana ara-bola fa mety ihany koa ilay fahatrana ara-tsaina ka ilay fahatrarana ara-bola sy ilay fahatrana ara-tsaina dia mifampiankina ihany koa ireo rehefa tena tsy manana ianao rehefa nona mivatana dia mivezivezy mifanahy tsy eo amin'ilay anao tsony ilay mahaolona fa manao zavatra tsy mety dia mety anisan'ny tena mampiroborobo ilay kolokolo zay raha fomba fijeriko manokana raha mametana kely an'izy zany a dia eo anankiray a leo amin'ilay fitondram-panjakana le mety intérêt mihitsy hitetavana an'ilay stabilité eo amin'ilay toerana dia iny ny grand poisson rehetrarehetra fa maka an'ilay miezaka amin'ny tanan'ilay toerana ary ahoana moa ny fomba ahafahantsika mino hypothèse koa ny anaty ahoana fomba ahafahantsika mino raha ohatra ka io volalano entina anaovana ny fividianana volalanonao io a sy ny karama rehefa tafiditra eo amin'ilay toerana ianao io le tena hoe fitadiavana le stabilité fa eo koa mety amerenanao an'le izy mety eritreritra zany a mbola tsy dia anao fandalinana be ididitra be amin'izay fa mety efa misy recherche natao transparency fa zany mbola antony editsika andaninan'le lalàna satria rehefa voalany le lalàna dia afaka miady amin'izay tsika rehetra miteny an'le izy sy mandeha mijery lalina ao anatin'ny zavatra rehetra zany le faharoa teo a akoatran'le hoe fijerena le stabilité dia le rafitra mihitsy a miamin'ny kolikoly a sy ny ataontsika hoe rafitra rafim-panjakana sy ny rafitra ny fitsarana na ny politique rehetra dia tsy manana antenne régionaux ary noentina fotsiny a ohatrany hoe anenjehana rapport fa tena tsy hoe tsy miasa raha mitokony izy arak'ilay nytenena teo efa mandroso anatin'le asa ihany fa mbola hoe mbola goragora zany amin'izao fotoana ary ny farany a dia misy a le miankina amintsika rehetra mety ny antony le fahatrana mety ara-bola sy ny fahatrana ara-tsaina sorata Ie misaotra anareo enjana be zareo mpandinika fiarahamonina lavalava tsara ny mifantoka tsara zany tsika fa zay le izy raha fitingo kely a ny mety hoe antony moa zany mety tsy mampiroso atsika ao anatin'le hoe ady amin'ny kolikoly mampahosahosa atsika raha ny fanazavan'izy terimena tato hoe dia hoe avy amin'ny fanjakana aloha voalohany indrindra mety hoe tsy fahampiana rafitra tsy tomombana ny rafitra etsy an-dan'izany ihany koa nefa ny ara-piarahamonina sy ny ara-toetsaina misy ny népotisme moa tsika amin'ny teny gasy raha ny fanazavany rany teo zany hoe tsy tiana ho taraiky ny zandry cousin sy ny ohatran'izay a tsy ampy ihany koa ny mangarahara ozy izy fitiavana zany rehetrarehetra zany dia anisan'izany mety hoe mahatonga atsika tsy mandroso ao anatin'le izy tsy mandroso araky ny tokony ho izy moa zany eo ihany koa ny hoe te hanaraka n'le zavatra misy any ivelany fotsiny a mba asa moa zany mety hoe ahafahana mba mahazo fanampiana ve sa hoe inona mety ho zay ihany koa fa mipetraka ihany koa nefa fanontaniana hoe ny fahantrana tokoa ve moa mahatonga ny kolikoly sa ny kolikoly no mahatonga ny fahantrana mbola fanontaniana hafa ihany koa zay zavatra izay atsovanitsika eto fa mba tsy fotsiny somary misy fanontaniana tsy voavalinareo kely ihany hoe mety ho inona no akon'le tsy mahatateraka ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny tontolo moa zany ny mpiaro ny zon'olombelona velako nareo amaly kely an'le izy angamba ataoko hoe ray minitra avy satria ny fotoana mandeha somary variana kely tamin'ny resaka kolikoly tsika hoe raha ohatra zany ka hoe tsy mandroso le ady amin'ny kolikoly mihevaeva osaosa mety hoe inona zany ny zavatra mety hoe manahoana zany mety ho ako izay zavatra izay eo amintsika mpiaro ny zon'olombelona zay le fanontaniako faharoa teo dia manasanareo amaly mba tsy atao lava be ray minitra fotsiny satria efa fohifohy ihany fotoanantsika mbola maika hiady hevitra kely amin'reto tanora miaraka amintsika eto reto tsika ny kolikoly dia azo lazaina anisan'ny fahavalo lehibe ny zon'olombelona ny antony dia tsotra ihany satria rehefa manao kolikoly ianao dia vao hitsakitsaka ny fitovian-joa sy ny fitoviana fisitrahana ny zo fototra eo anivon'ny fanjakana no ny antony hoe ny vola no hitondranao n'izay fisitrahana zay zany hoe mandoha vola ianao zay vao afaka misitraka ny zonao na mandoha vola ianao mba ny olona anankiray tsy hisitraky ny zony inona ny fiantraikana ny asan'ny mpiaro ny zon'olombelona
averika any rehefa ny volany manjaka dia tsy afaka manjaka ny rariny, ny antony dia tsotra ihany a. Ny mpiaro ny zon'olombelona matetika ataontsika hoe tsy manam-bola, ny manao fiveriaina izy a eo anatin'ny adiny zon'olombelona, ekena hoe fa mandany fotoana izy a, mandany hery izy manao an'izay a, fa tsy atsitrapony zavatra ataony, tsy misy vola latsaka velin-danitra hoe hoentiny hiajiana ho an'ny zon'olombelona voalohany, ary tsy afaka mihitsy ny eritreritra hoe ny mpiaro ny zon'olombelona indraina dia hanao kolokolo ho an'ny zon'olombelona. Ataontsika hoe paradoxal, mifanohitra izay zavatra izay. Raha tiantsika ny hoe tontolo anajariana ny zon'olombelona dia mila anisan'ny ady ataontsika ny ady amin'ny kolokolo. Eny ary araka ny tenen'ny Rani teo hoe ny défenseur des droits de l'homme dia olona tsotra, tsy voatery hoe olona manam-bola be izy ireo, tsy voatery hoe olona nanao fianarana tany amin'ny anjerimanontolo koa, olona hoe tena olona tsotra, izany hoe voilà, olona de simple citoyen. Dia rehefa tratrany moa ianao hoe olona sady manam-bola, nandia fianarana, manana fahefana no miatakeanao, dia inona moa izany no afaka ataonao eo raha tsy mangina fotsiny dia matahotra. Donc oui, les corruptions anisan'ny tena mampatonga ny tsy fampandrosoana amin'ilay ady amin'ny zon'olombelona, ady ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona. Ia, manamafy an'ilay teny izy mianadato ihany a, nisan'ilay trilogie kely no lazaiko teny am-piandohana hoe misy raha tia hijery fampandrosoantsika sy fampivoarana ny firenena dia tsy maintsy misy ny fanajana, misy ny fandriampahalemana, filaminana sy fandriampahalemana, paix sy insécurité. Raha tiana isy io dia tsy maintsy misy ny fanajana ny zon'olombelona. Ka nampio-kely anankiray izy, ka raha ohatra ka misy indray tsy fanajana, misy ny kolikoly a, raha vao misy kolokolo fotsiny dia efa misy ny tsy fanajana ny zon'olombelona, afaka araka ny lazain'ny Rani teo. Ka raha ohatra ianao zany ka misy ny kolikoly a dia misy ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Ka raha hiditra ianao zany andeha hitory an'ilay fanitsakitsahana ny zon'olombelona dia mila fantatsika fa ao ambadika eo zay a tsy maintsy mijery koa ianao mitory a ny mety trangana kolikoly, mifameno zany ilay izy amin'izay fotoana izay. Araka ilay tena keo tsy misy ny fampandrosoana sy fampivoarana raha tsy misy ny paix sy ny sécurité. Tsy misy ny paix sy ny sécurité raha tsy misy ny fanarahana ny zon'olombelona, ary tsy misy ny fanarahana ny zon'olombelona nefa raha ohatra ka misy kolokolo eo ambon'ilay izy. Ao a, ka ny mpitoroka sy ny manaja ny zon'olombelona zany a, sy ny mijery n'ilay tranga tsy fanarahana ny zon'olombelona dia tsy maintsy mijery ihany koa eo a kolikoly, ary raha ny tokony ho izy, ary izay mihitsy koa ny izy, dia ny olona tsirairay mihitsy dia efa tokony ho sarotiny ao anatin'ny izay resaka kolikoly a mianjady na eny amin'ny fiarahamonina na any amin'ny izay toerana misy atsika tsirairay avy any. Mankasitraka anareo amin'ny valiteny, somary efa madivadiva hifarana ihany satria zakantsika efatra menada eto a. Resaka moa zany tsika teo hoe inona no fahitanareo hoe manahoana fahitanareo ny tontolo ny aktivisme eto Madagasikara. Hita ihany fa somary ratsiratsy ilay valiteny satria miaro tahotra, miaro fanenjehana sy ny zavatra maromaro mianjady amin'ireo mpiaro zon'olombelona sy mpisintona lakolosy moa zany izay tsara marihana fa voasokajy anatin'ny mpiaro zon'olombelona ihany koa mpisintona lakolosy a. Teo ihany koa tsika ny resaka hoe ohatrohatry ny ahoana ny mety hoe fetraikan'izany tsy firosoana ao anatin'izany ady amin'ny kolokolo izany ao amin'ny atao hoe asan'ny mpiaro ny zon'olombelona. Ary teo ihany koa ny hoe manahoana raha ohatra ka misy ilay lalàna miaro ny zon'olombelona zany, miaro ny mpiaro ny zon'olombelona eto amintsika eto Madagasikara. Ho fa manana fanontaniana satria somary hita ihany zany tao anatin'ilay valim-pantenana hoe somary mbola lavitravitra ezaka zany tsika raha eo amin'ilay resaka hoe fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny fampanajana ny zon'olombelona fotsiny ihany koa moa zany raha tena dinihana ilay valim-panotaniana teo. Mbola miankina be dia be ilay izy amin'ny fanjakana fa ihany koa amintsika olom-pirenena tsirairay avy indrindrandrindra moa zany fa tsika tanora ny tompon'izao vanim-potoana izao, fa tsy hoe
any noavy no any tanora fa le ankehitriny zao no atsika tanora tsika zany le tokony etsika ary zay indrindra no anisany natonga an'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelo zao ankalazaina miaraka amina mpandray anjara natao mihitsy hoe tanora dia ao anatin'izay moa zany amin'izay mahatanora mpiaro zon'olombelona anareo zay manoloana ihany koa any valim-pantana rehetrarehetra zay natolotra reo teo mety hoe inona zany a sosikevitra avy aminareo fanatsarana any tontolon'ny fiarovana ny zon'olombelona eto Madagasikara, hanatsarana ihany koa ny fisitrahan'ny olona zao eto Madagasikara, mety ihany koa fanentanana hoe inona mety ho tombotsoan'izany hoe mpiaro ny zon'olombelona izany eto Madagasikara dia omeko anareo ny fitenenana hamaly an'izay sady hamaraparana ihany koa tsika an'izao resatresaka izao alohan'ny hidirantsika amin'ny ady hevitra. Ya, ny zavatra irina sy dediavina moa zany ho an'ny mpikatroka sy mpitolona ho an'ny zon'olombelona dia tsy mba hiova ny fifandraisan'ny olom-pirenena sy ny fanjakana, izany hoe tsy fifandraisana hoe mpifavalo izy io fa mpiara-miasa. Ny zavatra everina fa tokony ho izy sy irina dia ny hoe fametrahana rafitra ho an'ny indrindra moa ho an'ny tanora izay miantsehatra eo amin'ny fiarahamon'ny pirenena, tsy ahafahana fotsiny hoe renesina fa fandraisana anjara mihitsy ao amin'ny raharaha-pirenena. Misy zao ny exemple izay ataoko hoe tsy mbola azo hatsaraina ny conseil communal de la jeunesse, mbola azo hatsaraina io exemple io satria ankehitriny na mipetraka amin'ny anarana ary izy io tsy fonctionnel ary tsy mandeha amin'izay laoniny. Ny io conseil io ny dedavina averika any dia ny fisiana rafitra ahafahan'ny tanora sy ny olom-pirenena renesina sy mandray andraikitra manoloana ny zony eo amin'ny toerana misy anazy tsirairay avy eo. Ny zava-misy manko ankehitriny dia ny mpiaro ny zon'olombelona dia voatery foana ny an-dalabe no midina zay vao henoina raha ny tokony ho izy nefa dia misy zay rafitra zay apetraky ny fanjakana ahafahan'ireo mpiaro ny zon'olombelona reo misintona lakolosy ahafahany miresaka, ahafahany mifandinika, ahafahany manome vahoaka satria ny fiarovana ny zon'olombelona, ny fanazariana ny zon'olombelona dia mitarika amin'ny fandrosoana lovain-jafy. Anisan'ny pilier ao anatin'ny atao hoe développement durable ny fanomezakasina ny maha olona miaraka amin'ny resaka ekonomia sy ny fanajana ny tontolo iainana. Ie, angamba ny na hoe mba légitimena le matière anankiray atao any ampianarana iny le hoe éducation civique et citoyenne satria izy iny ohatra ny ataontsika fangalana point fotsiny any amin'ny BPC na any amin'ny bac any, iny zany ao anatin'iny tena ahafantarana hoe inona marina moa mahatonga ny corruption na ny kolikoly ratsy, inona ny tena atao hoe dikan'ny démocratie dia qu'est-ce que ça implique, inona avy ny impact an'izy ireo any amin'ny CEG sy any amin'ny lycée any zany tsika tokony efa mianatra an'ireny mba ahafantarana hoe inona marina ny tena andraikitrako, inona ny tena zoako, satria reny corruption, élection, démocratie taty amin'ny université zao zay vao tena hoe nahafantatra hoe inona marina moa zany ny tena ilaivana an'izy ireny. Donc mbo any amin'ny programme scolaire any zany toka mba légitimena tsara mihitsy le matière anankiray iny hoe éducation civique et citoyenne. Ia, ny anahy mitodika amin'ny ataontsika hoe ratsina anankiroa zany marina kokoa. Voalohany indrindra dia efa niteneniko hoe hofaranako amin'le efa niteneniko ina le andraikitry ny fitondram-panjakana. Tadidintsika aloha fa ny fitondrana ny fanjakana no tompona andraikitra voalohany, zany hoe obligataire de droit, ary tsika olom-pirenena ny titulaire na le tompon-jo ao ka inona no tant que amin'ny maha obligataire de droit anazy zany manatanteraka n'le fanajana an'le zo dia voalohany indrindra io na androm-panjakana io na ny rafim-pitsarana samihafa tafiditra anatin'ny daholo dia tompona andraikitra voalohany aloha amin'ny fanajana ny zon'olombelona, zay aloha mila fantatra. Ka ireto ho an'izay maheno na misy ataontsika hoe tompona andraiky mpanjakana zany ka maheno zao
efa fatany ihany lay izy fa sady ampahafantarina antsika ny averina hoe noho ny sofina anankiroa ihany a dia voalohany indrindra dia miaro ny nosy ny olombelona ao a manarak'izay a manaja ny nosy ny olombelona izay manaja zay moa tena voalohany ary ny tena farany a dia manatanteraka inona moa le manaja ny nosy ny olombelona amin'ny mahay anao obligateur de droit anao a dia tokony ianao no miady tsy mitsabaka amin'izontsika sirairay ohatra hoe misy ny fahalalantsika tsy mitsabaka izy amin'izay fotoan'izay raha tsy hoe rehefa misy ny hoe ataontsika hoe ny raha tsy hoe mikitikitika ny resaka filaminam-bahoaka raha tsy hoe mikitikitika ny raha hoe misy amehana ara-pahasalamana anatin'izay zany dia mety ho limité le zontsika amin'izay fotoan'izay misy lalàna moa mamaritra reny ka ireo fanajana n'le zon'ny olona zay a satria amin'ny mahatompona andraikitra voalohany dia zay a mila jerena ary mamerina fantatry ny amin'ny fomba rehetrarehetra zany hoe tena manaja n'le izy fa tsy hoe ianao indray a le obligataire averiko tsara no mbola andeha nitsakitsaka an'le zo faharoa dia ny fiarovana ny fitondram-panjakana mety amin'ny alalana fitandrona filamina ny force de défense de sécurité a no manatanteraka an'le fiarovana raha misy olona anankiray zao eo a misy midaroka le olona amin'izay fotoan'izay aloha dia sady mampianatra kely manazava kely a raha misy midaroka le olona dia makeny amin'ny polisy ianao mandeha mitaraina raha hoe nisy nanendaka dia mandeha amin'ny polisy ianao mitaraina fa tsy mankaty amin'ny zon'olombelona tsy mankaty amin'ny observatoire national des droits humains a fa makany amin'ny polisy ianao mandeha mitaraina fa raha ohatra ka nandeha teo ianao ka nisy polisy tsara misy teo fa nijerijery an'le olona fotsiny dia eo zao le izy efa manitsaka le anjarany raikiny hoe miprotéger le miaro an'le zo tsy haiko azoazonareo le izy raha ohatra nareo zany ka makeny afokotany misy nyvadinareo nareo na nisy ny lakonareo ka tsy mandray andraikitra le fokotanina hoe nana ianao mandeha zany dia afaka mankaty nareo satria misy fanitsakitsahana an'le zonao amin'izay fotoan'izay ohatra fotsiny izay io zany dia efa manazava kely an'le infraction de droit commun sy le droits humains ny droit succession ry dia ary amin'ny fananatany droit foncier dia ny lalàna ny foncier fa tsy aty amin'ny droits humains zay ny tena hoe mila jerena daholo reo fifanarahana iresa-pirenena ary ny fahatelo a dia manatanteraka na mampanjaro ny zon'ny olombelona tady tsika fa rehefa manana zo tsika dia miteraka andraikitra raha mazoto be ary tsika hampianatra ny zanatsika any ambanivohitra any rehefa hoe tsika ampianarina ny zanatsika mazoto ny ray aman-dreny manana didy hampianajanaka nefa any amin'ny 7 kilometra 10 kilometra vao misy fianarana ahoana moa ny ahafahan'le zaza hianatra tsy eto an-tanana tsika manko dia mahita hoe akaiky le toerana fa ny ambanivohitra lavitra andrina any tena lavitra amin'izay fotoan'izay zany tokony anjara fitondram-panjakana mampanjara mametraka an'le sekoly ahafahan'le zaza malagasy mianatra reo anankitelo reo tena sosokevitra hoe verena ny fitondram-panjakana jerena le fanampanjariana teo a dia iarahany rehetra manatanteraka ihany koa fa indrindrandrindra amin'ny alalana laminasa amin'ny analana tetikasa-panjakana no entina manatanteraka mampanjary ohatra hoe fotodrafitrasa manamboatra sekoly zao raha ohatra ka le olana teneniko teo fa tafiditra ao anatin'izay ao anatin'le fampanjariana ny teneniko teo nosy ny olombelona dia ny fampiarana sy ny fijerena reo torohevitra sy torolanana sy reo recommandation izay efa nisy dia misy recommandation anankiray ataontsika hoe tamin'ny examen périodique universel no efa nandeha io recommandation io nosoratantsika malagasy moa zany hoe efa andalana ny fametrahana ny lalàna ho fiarovana ny mpiaro ny zon'ny olombelona efa 2017-2022 andalana zay zany nosoratantsika tanatin'ny recommandation fa le recommandation na reresaka fanajana kolokolo resantsika teo 53 mbola andalandalana 23 mbola tsy nikitiky 23% mbola tsy nikitena mihitsy 23% no hoe efa réalisé dia ohatrohatr'izay ihany koa raha ijery zany amaranako an'le teniko dia le voalohany to ihany raha tena isa ny fampandrosoana sy ny fampivoarana dia misy dia tsy maintsy mijery ianao hoe manahoana ny fandriam-pahalemana mandry fahalemana venty ny fiarahamonina ny olona tsirairay manahoana ny pese ny sécurité raha tiana isa dia tsy maintsy misy ny fanajana sy ny olombelona ka ny fanajana sy ny olombelona tsy iza ny hijery anazy rehefa tsy mijery zany le fanjakana dia tsy maintsy tsika olo-pirenena mijery anazy ka hoentina hiarovantsika olo-pirenena izay mitoroka n'le zava-misy no antony ny anisan'ny zava-dehibe lana n'le lalàna ka raha rany sy nitsiny raha tokony olaniana le lalàna satria tombotsoa atsika rehetra no jerena fa tsy tombotoan'le olombitsy araka n'le resaka teo hoe tena manangona mety hoe sy mampanankarena tena zay nga manilazako anazy sao raha tompoko mankasitraka hatrany ianareo telo menadany amin'ny valim-panontaniana raha fitipitiana moa zany dia
ny fanjakana ny tokony hanatanteraka, hanaja, hanatanteraka any atao hoe zon'olombelona, asiana ihany koa rafitra mba ho fiarovana an'izany zon'olombelona izany. Io moa zany ny lavana ny lalàna ihany koa raha araka ny fanazavanareo teo. Zay moa zany avy aty amin'ny fanjakana, fa raha ohatra ka zohina ny tenin'ny fitiavana dia miompana kokoa ngamba ataoko hoe any amin'ny olom-pirenena, zany hoe manentana antsika mba ho citoyen atao hoe responsable moa zany ao anatin'izany atao hoe fiarovana sy fanajana zany zon'olombelona zany. Dia zay angamba mety hoe fanontaniana avy aty amiko valiteny avy any aminareo mankasitraka anareo. Sao tsika dia hiditra amin'ny resadresaka indray zay raha tsika amin'ny mpijery manam-potoana kely tsika mety hoe ahafahana mametraka fanontaniana moa zany tsy voatery ihany koa nefa hoe ho fanontaniana zay zavatra izay fa mety hoe fanamariana, mety hoe fizarana ihany koa, mety hoe manana sosikevitra ihany koa ohatra ve anareo ao anatin'izany resadresaka rehetra izany misokatra ny adi-hevitra. Dia raisitsika tsirairay angamba nona tsy haiko mety firy ny anangatanana. Ny asina andriantsena mamonjy mpandrindra fikambanana mpiaro ny zon'olombelona fa androany misolo-taina ny réseau des jeunes pour le développement durable ny RJDD eto misehatra amin'ny fitakiana ny fanajana ny zon'olombelona sy ny rary ny ara-toetrandro. Dia ny fanamariako raha ny teny teo raha ny hoe ny teny zany hoe ny mety olana eo amin'ny fametrahana n'le lalàna, fandaniana n'le lalàna miaro ny mpiaro ny zon'olombelona. Dia ny teny izy teo hoe ny tsy maintsy apetraka izy professionnalisation des défenseurs des droits humains. Dia mety hoe ny fanjakana zany ametraka an'izy io manana fanahiana be satria ao anatin'ny fenitry ny lalàna le izy. Ny fanahiako mantsy dia zao, ny zon'olombelona matetika dia tsy mifanindran-dalana amin'ny lalàna misy, tsy mpahay lalàna amin'ny teny an'izany fa mpiaro ny zon'olombelona, kanefa koa mazava ho azy mpiaro ny zon'olombelona tsy maintsy ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka fa tsy afaka mihoatra ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Matetika ny lalàna dia efa betsaka ny lalàna efa tena lany andro tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy ankehitriny intsony, obsolète ozy izy tsika amin'ny teny vahiny. Dia eo zany mampiahy anao hoe manao moa ty zany mitodika amintsika mpiaro ny zon'olombelona dia mitodika amin'ny mpahay lalàna ihany koa satria be dia be ihany ny ankizy mahay lalàna atao anatin'ny sehatry ny fiarovana ny zon'olombelona hoe mety azontsika eritreretina ve hoe rehefa resaka amin'ny fanjakana satria efa nisy foana ny resaka ny fifanankalozan-kevitra dia azontsika hoe eritreretina ve hoe tena mba hiteny amin'ny fanjakana mihitsy sika hoe mba ataovy mifanentana amin'ny zava-misy sy ny vaninandro misy re tompoko ilay ametrahanareo satria nareo zany anao hoe ny fanjakana no ametraka hoe ity ny mpiaro ny zon'olombelona na tsy. Dia raha tsy tafiditra ao amin'ilay fenitry ny fanjakana zany le izy dia tsy ho tafiditra ao le olona nefa tena mpiaro ny zon'olombelona. Misaotra indrindra. I rentre Barson avy amin'ny mouvement jeunesse et citoyenneté misaotra aloha sahady amin'ny fizarana natao miombon-kevitra amin'ny ny asina amin'ilay zavatra nyteneniny teo amin'ilay resaka hoe professionnalisation des défenseurs des droits de l'homme. Rehevo tsika rehevo asiana critère io zavatra io dia lasa sélectif be, lasa tsongaina ao anatin'ilay maro be dia be le izy kanefa ny tsara tsy haivana ihany koa dia anjara ndraikitsy ny olom-pirenena ny mampaneno lakilosy amin'ny maha olom-pirenena azy. Ny fanamariana voalohany zay, ny faharoa dia nyresaka ihany koa ianareo teo joary angamba no nyresaka anazy, resaka hoe rapport de force amin'le société ana trilogie na société nresahana teo ny privé ny état ary ny olom-pirenena ny ataoko hoe fokon'olona angamba malaza azy.
napetraka le lalàna za manokana moa zany mangataka e sady manontany napetraka le lalàna irovana le mpampaneno lakilosy a miresaka rapport de force tsika na misy aza ny lalàna rehefa tonga tsy maintsy isy ihany koa ny fitoriana sy ny ady eo amin'ireo vondrona manokana ny société privée sy ny état sy ireo olom-pirenena andeha ataontsika hoe ny olom-pirenena zay tohanan'ny fiarahamonim-pirenena efa fantatra nefa fa eo anivon'ny fitsarana dia kolikoly ary tsy maiva be mihitsiny ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena dia mety ho hevitra hiety ihany koa ve raha ohatra ka anaovana aitaky ihany koa ny ipetrahana justice anankiray atsangan'ny fiarahamonim-pirenena mba hipetrahany le rapport de force tsy fantatro tompoko mbola misy fanontaniana fanamariana ihany koa tsy voatery ho fanontaniana eny tompoko misaotra betsaka amin'ny fitenenana mba fanontaniana anankiray ihany moa zany ana Soloery mpianatra droit tsotra ato Ankatso dia amin'le mahakasika an'le resaka mpisintona lakilosy na lanceur d'alerte teo tsy atahorana ve tompoko hoe ny fampidirana ilay izy ao anatin'ny lalàna tsy atahorana ve hoe mety hiteraka fikorotanana eto amin'ny firenena ilay izy satria mety hoe ohatra hoe atao zoly izy a dia mety ho ampiasain'ireo mpanao politika sasany anakorotanana firenena izay mba tiako hofantarina kely hoe inona ny ao anatin'ilay lalàna no miaro ny tsy ahatonga an'izay zavatra izay saotra tompoko raisitsika aloha zay fantanina anankitelo zay dia avelantsika amaly ry zareo fitiniko kely fantanina voalongany ataoko hoe ho andrany mahakasika an'le hoe professionnalisation any resaka mpiarony zon'olombelona raha fahazahoko manokana moa zay tena zay le nazavainy to fa tsy fantatro avelako izy amaly ny faharoa ho anjoary eo amin'ny resaka hoe rapport de force mety hoe manahoana zany ny mety raha fitiniko kely hoe mety ahoana zany mety hoe fomba fetraky any resaka kolokolo indraina misy le lalàna dia tay moa proposition hoe mety manahoana raha ohatra zany hoe misy justice ho an'ny fiarahamonim-pirenena ary farany angambany ho anareo rehetrarehetra angamba le fanontaniana hoe mahakasika ny resaka hoe mpisintona lakilosy raha arovana ve tafiditra ao anatin'ny lalàna tsy tokony mety hoe hiteraka fanakorotanana ve zany mety hoe inona indray zany no valiteny atolotrareo an'izay fanontania izay iverenao kely le resaka professionnalisation ny défenseur des droits de l'homme teo voalohany aloha mila tadiditsika fa se zavatra tsy tokony hisy zay zavatra zay ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao manoloana nyo lalàna iny zavatra ny saika nitranga moa zany dia ahina hitranga ihany koa dia ny hoe ametraka ny ministèren'ny fitsarana ministère de la justice registre anankiray s'enregistré ny mpiarony zon'olombelona zany hoe ny olona enregistré anatin'io registre io ihany no afaka ilazany tenany hoe mpiarony zon'olombelona izay raha ny tenako manokana ary ny feon'ny fiarahamonim-pirenena zay henoko dia tsy pahadoa tanteraka tsy azo ekeny zay zavatra zay dia ny antony araka ny voalaza teo dia satria mpiarony zon'olombelona dia olo-pirenena tsotra tsy miasa akory izy mba hiarovana zon'olombelona mandra-pahafatiny fa rehefa misy ny fanitsakisana zon'olombelona nivon'ny fiarahamonina anankiray dia mitsangana izy mijoro manoloana an'izay ka mitaky dia zay anisan'ny zavatra mila tandremana amin'io lalàna io mila fantarina ihany koa fa ny lalàna ny volavolan-dalàna izay nalefa tany amin'ny antenimera-pirenena mbola tsy niditra travaux de commission amin'izao dia vokariny ny ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena nitaria ny transparency internationale afaka itsina raha ohatra hoe misy diso zany hoe prise en compte zany raisina tao anatin'io ny zava-iainana zava-misy iainany mpiarony zon'olombelona ny ezahana nalaina tanteraka atao nalaina prendre prise en compte tanteraka zany ny réalité ny mpiarony zon'olombelona ary amin'izao ny zavatra ilaina avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mpiarony zon'olombelona tamazotra mpiarony zon'olombelona rehetra amin'izao fotoana izao dia ny fanamafisana ny aitaky ataony transparency internationale ny avory sy ny fiarahamonim-pirenena
mba voalohany andraisana anjara ny fiarahamonimpirenena ao anatin'ny travaux de commission mba ahafahana miambina zany hoe tsy hisy zay resaka registre sy professionnalisation des défenseurs des droits humains zay voalohany sy mba ho mifanaraka amin'ny zava-misy izay efa ny processus efa napetraky ny TI sy ny fiarahamonimpirenena teo aloha ny lalàna izay ho fijina nifina ny teny meram-pirenena. Ahitaky mila mafisina io mila iarana izy io ary angambany antso atao ity ho an'ny fiarahamonimpirenena mbola tsy indrindra moa ny vondrona tanora misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona mba hanampy amin'izay tahak'izay. Ia mety hanamala kely an'le kely le resaka teo voalohany any aloha le resaka professionnel tadiditsika kely efa tamin'ny 2018 io projet de loi izy tamin'izay nefa napetraka tany amin'ny ministère en justice anao historique kely vetivety aloha zany mahakasika ny lalàna mba tsara fantatsika tamin'ny 26 mars 2021 zay le ataontsika hoe zay nisy atelier de validation izy io atao amin'ny nouveau hôtel atao Larbi ireo ratsa mangaika rehetrarehetra zany ataontsika hoe ny au commissariat des droits humains, ny CNDH, ny médiature, ny CFM, ny Union européenne tonga atao daholo nanao an'ilay validation. Nisy consultation ihany nefa zay le anisan'ny tarihany ny transparency internationale nataon'ny société civile tamin'ny 23 mars 2021 tamin'ny 19 avril 2021 efa napetraka atao amin'ny ministère napetraka atao amin'ny ministère en justice le avant projet de loi. Tamin'ny 6 septembre 2021 nefa nanaovana remise de l'avant-projet de loi teo amin'ny garde de sceaux tao amin'ny ministère en justice zany zany efa lalana nandalovan'io lalàna io zay anankitelo zay zay lalana nandalovana sy le fotoana no ametrahako sahady an'le valim-panontaniany Iranto dia mety hoe valim-panontaniana moa zany fa ady hevitra hoe misy force matanjaka be aloha zany sy mbola manana an'le valeur amin'ny mahafanjakana ny fanjakana ny rafim-panjakana satria miankina aminy aloha zany le lalàna fandaniana lalàna efa misy rafitra mazava tsara mihitsy hoe ny mpanao lalàna misy moa ny tolo-dalàna dia misy ny volavolan-dalàna ny projet sy ny proposition de loi dia fantatsika tsara ary misy an'ireo ataontsika hoe fahefana angeza be ireo ny mpanatanteraka amin'ny mpanao lalàna sy ny mpitsara anisan'ny fomba fijeriko hoe matanjaka aloha noho ny ataontsika hoe ny fokon'olona sy ny vahoaka sy ny firaisamonim-pirenena fa ny teniko aloha mety hoe maliko an'izay dia hoe azakivy zay aloha zany voalohany indrindra azakivy aloha ao fa ny kivy no resy fa tsisy resy tsy miady zany fa le zavatra edina ho atsika rehetrarehetra sy ho anao manokana zany ho atsika ho antombontsoa atsika fa misy foana zany intérêt metinao afampandrosoanao ny tenanao le izy ka zay teny ko azakivy zay aloha voalohany indrindra raha mbola mahita ny situation eto tsika mety hitako hoe tsara ihany le hevitra hoe ahoana moa ny ametrahana zay hoe fitsarana manokana ho an'ny société civile dia raha teny hoe mety tsy hampaninona le izy fa ny olana ane tsy le fitsarana tsy misy le fitsarana ane misy fa le fampiarana le fomba le ahoana moa ny administration de justice le fiainana ao anatin'le rafim-pitsarana no mety olana ao anatin'le izy noho n'le resaka kolokolo ohatra mety olana mety ho eritreretiko raha ohatra ka mametraka an'izay hoe sy na justice ho ana société civile zay voalohany ny société civile tsy misy statut afa-tsy ny 633 sy ny zany hoe ny association sy ny ONG zany mety hoe misy statut nefa ny ataontsika hoe ny journaliste mety tafiditra ao anatina société civile ny syndicalisme mety tafiditra ao anatina société civile ny mpivondrona anatina resaka fivavahana mety tafiditra ao anatina société civile misy vondron'olona be da be zay tsy voatery ao anatina le statut en association fa mivondrona hoe dao tsika ohatra mpanao baolina tsy voatery hoe association ara-dalàna izy mivondrona anatina société civile ny amaritana an'izay zany mety ho sahirina raha hoe reto avy ary ny ato anatin'ny le justice ho an'le société civile raha fahazokan'le resaka faharoa amin'izay fantatsika fa zany société civile zany totika ho an'ny société civile indray zavatra anankiroa indray le resaka conflit sy mety ataoko hoe fifanitsahana hery ao anatin'le izy ny société civile
mety hoe rehefa mandroso a dia mety hoe participation antsirairay amin'ny mampinoana koty participation antsirairay ao anatin'le le vondrona no manatanteraka an'le asa fa rehefa tena anao tetika asa lehibe a tsy maintsy misy mpamatsy vola ao ambadika ao mbola tsy nijery lorytsika mety manahoana koa ary mety mainterehan'ny mpamatsy vola zay mpamatsy vola mety mamatsy vola ao amin'ny fitondram-panjakana ihany mamaty vola ty amin'ny société civile raha ohatra ka misy an'izay rafi-pitsarana ho an'ny société civile manokan'izay zany hoe mety misy conflit d'intérêt entre an'le société tsotra eto faly entre an'le ataontsika hoe le famatsim-bola satria zany fananganana an'izany tsy maintsy misy famatsim-bola be ao manany raha ho anangana an'le rafi-pitsarana ary anisan'ny olana be a ny atao amin'ny Madagasikara dia ireo ataontsika hoe rafitra toy ny HCDDED ny CNEDH reha tena hoe rafi-panjakana zany hoentina hiarovana ny zon'ny olombelona na hiarovana resaka fijerena ny fitoriana ny kolokolo ny paka ny bianco dia kely ny vola tokany fanjakana ary mety tsy misimisy ary no an'ny hafa hoentina matsina an'ireo rafitra ireo dia any zany mety karazana olana satria ny fitondram-panjakana dia tsy andeha metraka mihitsy mametraka izy satria manao recommandation sy nrehetrarehetra fa tsy te hamenjaka mihitsy a tena hoe rafitra andeha hanenjika anazy eo dia zany hitako hoe tena mety mbola olana eto a amin'ny ankapobeny amalika ilan'le tsara be le fanontaniana tatsariana tatsy dia omeko an'le namako ato no fahamarina an'le fanontaniana tsara be ie mahafinaritra le fanontaniana an'se voalohany indrindra aloha rehefa andeha hisitina laklosy tsika dia eo anivon'ny fiasana misy atsika na eo anivon'ny fitsarana ny fitsarana moa zany a dia structure iray manokana izy io misy ny atao hoe séparation de pouvoir ka tsy mifampitaingina zany ry zalahy amin'ny gouvernement sy ny atao amin'ny fitsarana raha atao fohifohy sy fitinina sy vulgarisena kely le izy dia ohatr'izay par rapport an'ny hoe instrumentalisena les lois momba ny lanceur d'alerte hoe instrumentaliser ny panneau politique zany izay ve ny tenenina hoe ho ampiasainy zareo ny panneau politique manana objectif anankiroa ny panneau politique na rester au pouvoir na accéder au pouvoir ny lanceur d'alerte kosa dia désintéressé foana zany hoe tsy azahoany ninina zany iny rehefa ohatra ny andeha ilancer alerte izy dia tsy azahoany ninina iny namaly an'le fanontaniana se ve le izy sa ahoana ameko anjoary angambany hoe ny fitenenana pour bien appuyer anapiko an'le evany teo zany amin'ny lafiny indray raha ny amin'ny ankapobeny ny eto amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara raha mijery ohatritsika hoe raha manangana association tsotra ke mbola tsy resaka lanceur d'alerte tsy miresaka an'le mpianazon'ny olombelona raha manangana association dia matetika na hoe société civile dia hoe apolitique tenenina zany rehetrarehetra zany fa tsika nefa mahita fa misy ny association atsangana hoentina hiadivana tombotsoa ara-politika anankiray ao limite be zany tsy afaka ho fehezitsika ihany koa hoe misy olona mety ho ampiasaina ao anatiny ao mety ao anatina le association na vondrona fa andeha hiady amina firiakevitra politika anankiray zany hoe miala ao anatin'le société civile sy le neutralité dia resaka lanceur d'alerte zany hoe mety anankirotana ve mety tsy anankirotana le lalàna moa zany mbola le tena contenu ny lalàna mila faritanao le izy mazava tsara hoe inona le lanceur d'alerte aiza ny limitiny le izy fa io lalàna io mamaritra ny lisy le contenu mbola sy hitantsika mazava moa zany inona le tena contenu sy inona mety rectification fa mbola miandy an'le commission zay fa le lalàna ny tena maritra n'le izy hoe ahoana fa tsy oferana mihitsy zany mety isinna lanceur d'alerte mety possible zany na hoe mety hitonony tsy fantatsika ny ary zay ny mety anahirana amin'ny mety anahirana zany ihany koa hoe lanceur d'alerte amin'ny tonga izy fa mety satria tsika vao na fomba fijeritsika amin'ny ankapobeny fotsiny ary dia mety hanamarina an'izay mety hoe tsy misy le izy fa fomba fijery raha misy société civile anankiray ohatra manana firekevitra tena neutre tanteraka ty ampandroso dia mety tsika dia efa miteny hoe tena tohanany le antokoaniny io panneau politique ny tena manohanany io mandeha migrève ohatra tsika mpianatra tsy fantatsika zay efa marina mety ho marina le izy mety ho limite zany zay tenenao zay mety ho diso raha misy olona anankiray zao hoe ana dia le mpianatra reto ka efa mety hoe le président mpianatra ohatra mety efa nisy mety hoe tena idiany manokana mihitsy hoe tena tsy manaiky an'le tsirariny rangaha fa mety misy koa mety panneau politique manome an'le izy zay tsy fantatsika ty ambany aty le izy tsika mpianatra
hoe tena misy an'izay ve ka zay zavatra zay a le lalàna no mety tena mamaritra an'izay ngamba raha ny fomba fijeriko an'le izy satria ahoana tena mamaritra io na le papaneo laklosy aizany limite ny activité an'le izy a ohatrany ahoana izy zany rehefa hoe mety mikititika metimety mbola fandalinana koa ngamba vao tena mamaritra an'le izy. Ie, makasitraka Johary saiko raha nira mbola manana nampiana kely mba ataontsika fohifohy fa tiako ampiana fotsiny amin'ny resaka mpisotona laklosy sy ny resaka korotana hoe ny mpisotona laklosy akory tsy hoe olona hitondra korotana. Ny korotana efa misy, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona misy, fanitsakitsahana ny tombotsoa iombonana misy. Zavatra ataon'ny mpisotona laklosy dia manaitra ny tompona andraikitra rehetra ny fiarahamonina manoloana izay fanitsakitsahana ny tombotsoa iombonana sy ny korotana izay efa misy izay. Izany hoe manainga ny olona izy hitady vahaolana fa tsy hikipo maso manoloana ny korotana izay efa misy sy izay misy fiantraikany ratsy eo anivon'ny fiarahamonina. Ie, mankasitraka amin'ny fanontaniana sy ny fanamariana, mankasitraka n'izy telo menada ihany koa tamin'ny resadresaka ny famaliana ny fanontaniana sy ny fanamariana isan-karazany ihany koa. Tonga amin'ny fotoana moa tsika izao hoe hamarana n'ity resadresaka sy hetsika androany ity satria zavatra rehetra koa manapetra daholo fehezan'ny lera ihany koa tsika. Taoko angamba manao famotinana kely fotsiny alohan'ny tena hoe hamarana antsika n'izao fotoana izao dinidinintsika teto hoe mety ohatrohatry ny ahoana ny tontolon'izany fiarovana zon'olombelona izany eto Madagasikara dia hita fa mbola somary marefo ilay izy etsy andanin'izany ihany koa ny resaka ady amin'ny kolikoly izay tsapa ihany koa fa mbola marefo amin'izao fankalazana izao ihany koa ny faharoapolo taonan'ny convention des Nations Unies contre la corruption. Dia tsapa izany fa mbola misy ezaka maromaro tokony atao resakitsika teo ny resaka hoe lalàna ho fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisintona laklosy etsy andanin'izany ihany koa ny hoe ny fanjakana tsara tantana tokony ihany koa hoe misy izany ny fanajana ny fanatanterahana ny fiarovana ny atao hoe zon'olombelona ary tsy latsaka izany ihany koa nefa ny aty amintsika olom-pirenena izay tokony olom-pirenena tonga saina sy manday andraikitra ho fanatsarana ny tanitanindrazantsika izany hoe mba hisinjany ady amin'ny kolikoly izany mangarahara ny fampanajana ny zo zay angamba raha ataoko ny raha fitiantsika fohifohy zavatra voalaza teo sy ny valim-panontaniana teo fa dia ankasitrahana feno ianareo telo menada ny amin'ny resadresaka izay nataontsika androany ankasitrahana ihany koa nareo izay nijery teto naharitra ny hanao hatramin'ny farany izao zany ay mbola misy fanontaniana ve ataontsika fohifohy ary azafady indrindra toko satria amin'ny 1 sasantsika tokony efa hiala ato dia ataontsika exception kely ngamba ny anazy sotra betsaka ary mavely mahafinaritra zany mahita an'ilay tanora mikarakara an'izao zavatra izao fa misy sosokevitra kely zany no teneniko matetika zany ny lalàna seritreretra reny sy le hoe campagne reny dia ny hoe partenaire technique et financier zany miimposer azy dia ny programme an'io zay mahatonga hoe indraindray misy lanceur d'alerte mandeha be indraindray misy tsy mandeha mihitsiny dikan'izany hoe misy an'le partenaire zany eo ka eritreritro zany hoe tokony ve tsy tokony ve nareo anao karazana hoe levée de fonds manokana dia avoakanareo amin'izay zany manana liberté kokoa nareo fa tsy voatery hoe ahiandry ny baiko n'le partenaire technique et financier na zavatra kely fotsiny arange na hoe ohatrohatra zao hoe alefa vola satria be dia be zao ny resaka électronique na any ivelany fa les représentants les partenaires techniques et financiers tonge amoaka vola anao taony anao ny asany izy fa zay vanina na tsy vanina amin'ny asa tsy rahany zany ka zay hoe ohatrany hoe tsosokevitra fotsiny zay eto mahita amin'ity le hoe resaka hoe élection transparente et acceptée par tous matetika koa zany amin'ny zavatra ohatran'izao tsy dia hoe makalesona loatra satria manaraka an'le baiko satria mibaiko ny vola dia le vola mamoaka lalàna nefa na mandeha na tsy mandeha le lalàna dia tsy rarahany le olona mamoaka an'le lalàna zany manana avance izy ahafahany mampiasa sy manotikodina an'le lalàna fa raha ohatrohatra zao hoe hay tsara amin'ny mampiasa azy
tsy vitan'le olona le manotokodina lalàna na hoe manakorotana tsy vitany tsony zay satria le olona fampiasany an'le lalàna mandeha tsara miatrika tsara mihitsiny zany le lalàna tsy possible tsony fa raha mbola hoe le lalàna apetaka dia io zany ahotokodina moramora zay satria le olona manana expérience be deabe amin'ny fametahana lalàna sy ny fampiasana azy ianao mbola hianatra hoe zao no mety amin'io zao io lalàna io ny fomba fampiasana azy etretra fa zao zany le zavatra anankiray hoe inona ny lesona azo amin'ny hoe fampiasana lalàna taloha ka tsy nety inona tsy nety ohatra fotsiny élection transparente et acceptée par tous hatramin'izy zay ka hatramin'izay mbola nisy ve tena hoe étude de cas hoe confrontation des procès verbaux momba ny élection na kely fotsiny aza na resaka hoe commune fa hoe na nisy ve zany nisy ve zay fotsiny zay ngamany étude de cas anakfiry ny hoe institut de sciences politiques zao droit constitutionnel zao protection fa zay zavatra zay zay fa miditra mantsy anatin'ny processus électoral Madagasikara taloha nge fomba fifidianana ny processus électoral tsy ohatry zao fa hatramina nisy république sy république dia nasiana zany hoe processus électoral zany fa io koa misy fahaizana io misy fahaizana fangalarana azy misy fahaizana ny fialana amin'le alatra fa raha ohatrotra ianao zany tsy mahay miala amin'le alatra ohatra ny mandeha any an-dalana ianao tsy mahay miaro tena ianao dia tsy maintsy mody any an-trano ianao dia ritra foana amin'ny paosinao na tianao na tsy tianao amin'izao fotoana izao maka hery ny tanora zany mankasitraka tompoko tamin'ny sosikevitra raisina mpitiavana moa zany sosikevitra ary hita fa zavatra vaingana be tokoa ny zavatra natolony ho famaranantsika amin'izay an'izao hetsika izay nataontsika androany zao dia asainam-panajana ny responsable des programmes transparency internationale madame Asiniana Randrianjarifony hanao ny teny famaranana nyty hetsika ty dia ao aorianan'izao moa zany dia asaina itsika rehetra amina cocktail izay atao atsy amin'ny espace Dexahatsy. Mamerina fiarabanantsika rehetra dia misaotra ny nalina ame fitenenana etam-pamaranana tsy hanampy resaka be tsony hafa fa inoko fa maro ny zavatra azontsika tanora raisina amin'ny zavatra voalaza teo mankasitraka ny tanora ny ady hevitra teto na mehevitra ny tanora namantsika anoy anomboka ty ady ataontsika ty omaly 6 décembre andro maneran-tany Anamariana ny ady amin'ny kolikoly androany 10 décembre ihany koa mariatsika amin'ity hetsika anankiray ity andro iraisam-pirenena ankalazantsika ny mpiaro zo anisy zon'olombelona azafady eto am-pamaranana dia manentana antsika tanora hatrany tsika no ankehitriny tsika no hanymaritra ny rapitso ndao toizana ny efa natombontsika dia ho atombontsika izay mbola tsy natombontsika amin'ny fiarovana ny zo n'olombelona amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fampandrosoana Madagasikara manentana antsika tanora namana mpiara-miasa hatrany anoy dia tsy lavolefina hiady amin'ny tsirariny fa raha tsy manao tsika dia iza ny anao anazy io ary zay ry tanora namana fa dia mankasitraka antsika rehetra dia ambara amin'ny fomba ofisiala fa mikatona izao resatresaka nataontsika androany izao.